ao anatin'ny fony tsiraray avy aoka ny fiadananao ny fahatonianao no amangivangana tsiraray avy aoka ny fanenao masina no amakivaky ny fonay Andriamanitra ka hitondra ny ainao Andriamanitra eo amin'ny fiainany tsiraray avy atonga nay anana safidy mitoetra anana safidy tena mifanaraka amin'ilay mety aminao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy sy ampianary zay anetry tena sy anaiky mandrakariva ny sitraponao sy izay tianao izay mety aminao Andriamanitra anao ko tanteraka eto androany zay ao amponao Andriamanitra nao ko voavaly amin'ity fotoana androany ity misaotra Jesosy satria ny teninao rehetra Andriamanitra dia mitondra fananganana mitondra fanasitranana ho any tsiraray avy isan'andro anao dia miteny isan'andro anao manangana isan'andro anao manadio isan'andro anao manavao amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay diovy izahay tanterao ilay teninao ny filazantsara ny Jona milaza hoe fa efa nadio raha teo ianareo noho ny amin'ny teniko Jesosy eo androany mitenena Andriamanitra diovy ny fonay diovy ny momba anay Andriamanitra manaiky izay Andriamanitra ny amotsitra tsy azona ninninina eto amin'izao fotoana izao Andriamanitra ary mandrakizay tsy azona ninninina izay Andriamanitra tsy hanao compromis ny fiainam-pananay Andriamanitra tsara indrindra fa izay tsy mety aminao Jesosy dia antsafidy no hitenenanay androany hoe tsy mety aminay ary alanay avotsitray Andriamanitra misaotra Jesosy satria famindram-pongeta be matoa zahay mbola velonay nandray amin'izao maraina izao Andriamanitra dia mbola teo amin'ny fitiavanao eo ianao Andriamanitra mijery anay amin'ny mpitiavana isan'andro misaotra Jesosy ny teny tokony hivoaka amin'ny vavanay isan'andro dia misaotra Jesosy mankasitraka ny amin'ny fitondranao tena amin'ny fifalian'ny fonay Andriamanitra ny ankasitrahany an'izany hoe fitondranao zany Jesosy tsy maninona ny zavatra hita sy ohatran'izany etreton'ny olona fa zao Jesosy tsy hitanondrika izay hijery ny zavatra mahazo anay fa hijery anao mandrakariva izay Andriamanitra satria ny fibanjinanay ianao no mampitombo ny finoana tsiraray avy ampitombo ihany koa ny fitiavanay ianao Andriamanitra hianaranay an'izany hoe tena fitiavana satria ny tenao dia milaza fa isika ty satria Andriamanitra efa tiantsika taloha Jesosy eo vokatry ny fitiavanao anay ny anarany an'izany fitiavana zany Andriamanitra misaotra Jesosy ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra androany ny amin'ny ady ny amin'ny test ny amin'ny zavatra tsy niendrasana tsy tanteraka isaora izy ankalazao ny anarany masina aoka ny vavanao feny fisaorana androany aza vele izy zavatra afakoatra ny fisaorana eo am-bavanao fisaorana Jesosy eo misaotra anao zay ny amin'ny fitiavana amin'ny famindram-po aoka ianao ho afaka mihitsy androany hisaotra aoka ny alehibe ny fitiavanao sy ny fonao misaoranao androany alleluia amin'ny anaranao Jesosy amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay alleluia misaotra Jesosy fa fitiavana ianao misaotra Jesosy fa fananganana ianao misaotra Jesosy fa ianao matoy izao anay misaotra Jesosy ny amin'ny mpiaramonina ny amin'ny olona miara-mivavaka ny amin'ny teny izay alatsaka ao Andriamanitra nanganana ny fiainam-panahinay isan'andro ianao misaotra Jesosy fa Andriamanitra tsy manadino anay ianao misaotra fa natao anaty lavaka lalina ry izay Andriamanitra ny olona mety tsy mahitanay ao anatin'ny lavaka fa ny fahazavanao Andriamanitra nanajava ny aizina rehetra ka nitanterahanao ilay tenina hoe nisintina anay nanalana tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavanao mahagaga mba ilazany eny tsara n'ilay niantso anay Jesosy eo ianao zany Andriamanitra no amarinao ny teninao fa tsy zahay no nifidy anay fa ianao mihitsy nifidy any tsiraray avy ka manendry anay mba handeha hifindra amoy ihany koa Andriamanitra Jesosy eo ary vokatra voatahiry no voakajinao nataon'ny fonao mba ho voninandry le ray misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny asa misaotra ny amin'ny mpiara-miasa misaotra ny amin'ny mpiara-mianatra ny amin'ny mpiara-manompo ny amin'ny teny izay nampatsahivinao ny amin'ny teny izay ampianarinao ananaranao sy anitsianao anay rehetra Andriamanitra mideranao zay Andriamanitra fa masina ianao mety ny fitondranao ary tsara ny fitondranao ekena ny fitondranao ankatoavinay ny fitondranao Andriamanitra ianao no mpanjinay isan'andro Jesosy eo ninona zavatra misy Jesosy dia ianao ny fantohanay Andriamanitra amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay alleluia amen ndao tsika tehaka mafy ho an'ny Jesosy amin'izao fotoana izao ho an'ny Jesosy ny tehaka ao fa tsy ho an'ny olona ty aloha ataovy mafy ho an'ny Jesosy amin'izao fotoana izao alleluia salamo fa fito amin'ny telopolo vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy salamo fa fito amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy andininy fatelo faefatra ary fahadimy andininy fatelo faefatra ary fahadimy alleluia hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mantokia an' Jehova ianao ka manaova soa dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana ary miravoravoa amin'ny Jehova ianao dia omeny ianao izay irin'ny fonao ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka amen
fotoana anankiray zao iankinatsika mihoatra amin'Andriamanitra, ianteheratsika amin'Andriamanitra. Aza vela izy tabataba ivelany anakirotana ny fahanginana izay tokony hipetraka ao anatinao. Alleluia. Andriamanitra dia Andriamanitra tia miasa ao anatina fahanginana. Izay mahatonga tany amin'ny boky Genesis tsy nisy feo re abim, tsisy ninina, fa ao anatin'ny fahanginana misy ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miatrika zavatra anankiray tsika dia tsy itsika mahay miprésenter ny situation zava-dehibe, fa itsika manaiky hampanginany fotsika eo amin'ny fitarian'Andriamanitra, fa manomboka eo amin'ny fanovana. Atao sandratsika ny tanantsika dia androantsika dia arakira Jesosy eo, asandratro ny tanako fa tsy manana hafa ankoatranao Andriamanitra, satria ianao no antom-pisiko, ianao rery Andriamanitra, tsisy ankoatranao. Alleluia. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako fianao ilay, mpanjakany foko, mpanjakany foko. Atao veritsika azy any asandratro ny tanako ho anao Jesosy. Alleluia. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako fianao ilay, mpanjakany foko, mpanjakany foko. Tsy manana fa, tsy manana fa, tumpoko afa-tsy ianao niriny foko, ianao niriny foko. Tsy misy fetra, tsy misy fetra toko anteriko anao indray, misaotra, tsy manana vao, tsy manana vankotranao, tsy manana vao, tompoko afa-tsy ianao, tompoko afa-tsy ianao niriny foko, ianao niriny foko. Tsy misy fetra, tsy misy fetra toko anteriko anao, anteriko anao toko. Misaotrako, anteriko anao ny saotrako, anteriko anao, anteriko anao toko. Misaotrako anterina izaho, misaotrako, misaotra, misaotra lehibe ny fitiavana, misaotra, 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 misaotra. Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra, tia saotranao fotsiny izay. Misaotra, misaotra, misaotra.
Asarato ny fisaorana androany Jesosy androany dia misaotranao zahay ny amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, ny amin'ny zavatra tsy niomananay, ny amin'ny zavatra tsy mety hoe tsy takatray Andriamanitra, misaotra ny amin'ny zavatra miseho rehetra Andriamanitra ny amin'ny fiainany tsara re avy. Indraindray Andriamanitra mafy be aminay manatitra fisaorana anatin'ny ranomaso, kanefa ny teninao anatin'ny any amin'ny bokin'ny Hebreo 13 milaza fa mila manao fanatipy-derany izay Andriamanitra ao anatin'ny zavatra maneridery na milatsaka ny ranomasy, ninona zavatra manery an-tsirairay avy dia aoka ny vavanay Andriamanitra dia mbola anambara fisaorana foana anao amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Aoka tsy hiova ny tonkiranay rehefa miova ny zavatra atrehanay Andriamanitra. Aoka ho marina foana ny tonkiranay satria izay tony ny fonay Andriamanitra, izay ambaran'ny fonay no ambaran'ny vavanay Andriamanitra. Ny fonay dia manambara fa tsara ianao, fa mendrika ianao, ka ninona zavatra miseho Andriamanitra dia misy tonkira tsy tokony hiova le milaza hoe misaotra andao tsika rehetra riran'izany lehibe asanaty mihitsy ny tananao raha sitraka ao dia ho an'i Jesosy fitiavanao misaotra indrindra misaotra indrindra Jesosy Hallelujah. Let's see manadino na isana jana Jesosy ny teny tokana tokony anakoako anatin'ny fonay Andriamanitra dia ny teny fiderana ny anaranao. Dia saotranao izay Andriamanitra, fianao ilay iray izay tsy mba manao, asandratro avy ny anaranao. Ninona zavatra atrehanay Andriamanitra dia tsisy ankoatranao ny terainay Jesosy Kristy. Afaka manao izay ataony ny fahavalo Andriamanitra, fa ny teninao efa tafatoetra ao anatin'ny fonay. Ny tabataba sy ny antsoantso ny any ivelany Andriamanitra tsy tokony hampiova ny teny izay efa mitoetra anatin'ny fonay tsirairay avy. Izay no ilavanay mitoetra anatin'ny mangingina Andriamanitra. Ny ao anatin'ny mangingina dia ny fienonany miasa fa tsy fitenenana. Izay mahatonga anao ny laza ao amin'ny Mateo 5 fa ianao raha hivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, fa ny rainao izay ao anatin'ny mangingina no ilaza, anambara, iteny aminao. Androany Jesosy ampangininay ny fonay, ampangininay mety filana rehetra, ampangininay mety atante rehetra, ampangininay mety zavatra tianay ho tranga amin'ny fiainanay. Foka Andriamanitra ilay tianao hitranga amin'ny fiainanay ny tanteraka Jesosy. Andriamanitra tena mpamaly vavaka ianao. Fianao lairay, Alleluia. Ianao ilairay tsy mba mandao, asandratro avy ny anaranao, ny amikio rehetra anjao, foky omenanao iandro sisa ianao no itantanizanity kani bambumba eny ianao
Jesosy antananao ny momba aizao antsika rehetra ry tena zany Jesosy antananao ny momba aizao 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 do iratsika maozao Jesosy apetsao Jesosy Jesosy antananao ny momba aizao Jesosy antananao ny momba aizao Jesosy ny lalana izay tsy maintsy atrehana Jesosy Jesosy ny finoanay tsy miankina amin'ny qualité-ny lalana ny finoanay Jesosy dia miankina amin'ny fifandraisanay aminao Andriamanitra na amin'ny kitotoana raha ny lalana Jesosy dia ny fikototoana niny mihitsy Andriamanitra no avelanay anaitra anay hifamatotra aminao mandrakarivo tsy ampisaraka anay aminao Jesosy ny situation fa ny rivotra mitsoka Andriamanitra dia ataonay mitondra anay makany aminao fa tsy mivoaka miala lavitra anao amin'ny anaranao Jesosy na mitsoka raha ny rivotra dia mijoro izay Andriamanitra miankina aminao isan'andro fa maizay Jesosy mahatoky anao isan'andro ninina zavatra mitsanga Jesosy dia ianao ny ankinanay ianao ny anteranay Andriamanitra ianao Jesosy tsisy ankoatra anao Jesosy fa ianao lelany Andriamanitra alleluia alleluia Time
Antsika itiaka mafy an Jesosy resantsika ipanompon'Andriamanitra hitondra ny teny androany azadiny fa fotoana zava-dehibe foana fotoana tahaka an'izao. Na mbola tsy milatsaka raha ny tenin'Andriamanitra dia misy fanapa-kevitra tsy maintsy mipetraka ao anatintsika hoe anizy ianao. Azankinina amin'ny zavatra rinesinao rehefa avy eo ny fanapa-kevitra hoe anizy ianao. Raha zatra an'izay ianao dia isaky ny mare zavatra dia mety hiova foana hoe anizy ianao. Fa na mbola tsy mare ny vavan'Andriamanitra misokatra ary ianao dia ataovy azo antoka fa efa mipetraka ao anatin'ny fonao hoe an Jesosy ianao. An Jesosy ianao. Teny mihitsy hoe an Jesosy aho. An Jesosy ny fiainako. An Jesosy ny momba. Ataontsika hitehaka mafy ho an Jesosy amin'izao fotoana izao. Alleluia. Alléluia. Ao afontananao dia isaora Andriamanitra ankasitrao amin'ny fonao manontolo ny tompo. Isaora izy satria andro vaovao androany. Salamo 118 dia miteny hoe ity indray ny andro izay nomeny Jehova natao hifaliana sy hiravoravoana. Ome voninahitra ny tompo fa misy antony hifaliana be dia be indray androany. Na mety ranomasiny tamin'ny alina sy tamin'ny herinandro lasa iny, vaovao maraina ny famondrapo anao dia isaory azy. Sokafony ao anatin'ny fonao ny fandraisan-dahatra. Omeo lalana izay fandraisan-dahatra izay milala ny feo aloky ny vavanao dia mankasitrahany fonao manontolo. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Vaovao maraina ny famonjenao. Vaovao maraina ny fandraisana avy aminao. Vaovao maraina ny famondraponao sy ny fiantranao. Saotra fa andro anankiray mbola tsy hitany masonay no maninao hifaliana sy ravoravoana. Saotra betsaka fa ianao no nitarika. Ianao no nitantana anay indray avy any amin'ny fiainana tsiraray avy. Ho tonga eto amin'ity toerana ity amin'ny etaeta hifankahita amin'ny fanatrianao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ndao tsika hiteka mampitsara ho an Jesosy tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Amen. Ary mino fa andray tenitsika dia ambadiky ny teny tokony isy fahatongavan-tsaina na fahatairana indray avy ao anatinao ary hivadika ho tonga fanapahan-kevitra. Amen. Possible un changement. Ary possible zao maraina zao changement. Amen. Zao nisy boky anankiray zay nanantona an Jesosy. Dia zao no teneniny hoe fantatro izy izy fa hainao atao ny zavatra rehetra. Haiko fantatro izy izy fa hainao izy izy manadio ahy. Zany abokany zany aretina tsy nahitana fanafany, tsy nahitana fanafody, zany hoe tsy afaka manao ninina ianao rehefa tratra an'izay. Fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy ty lehilahy ty dia zao no teneniny hoe fantatro izy izy fa raha ny zavatra nasehonao hatreto aloha tsy ampitohinina aminao ny anala ty zavatra manahirana ty. Fa ny fahendreny ty lehilahy teo izy hoe raha mety ianao izy. Oviana moa Andriamanitra zany no mety hikarakaranao. Satria ve ianao tonga eto dia zay ve midika efa mety ve izy? Tsy ny fahatongavana fa ny fisokafan'ny fonao ho anazy. Ao anatin'ny fonao ao no atonga an'Andriamanitra hiteny hoe mety mahadiova ianao. Taontsika hivavaka tompo sokafony atao anatiko mba ho fantatra hoe inona le mety. Fa te hahenao anao hiteny amiko hoe mety dia mba ho voaraiko androany le zavatra mba handrasako. Tsangano tananao dia manaova an'izay vavaka izay. Mety tsy mitovy mantsy le zavatra nasan'Andriamanitra satria mety efa misy efa vitanao, mety mbola tsy vitan'ny eo akaikinao. Fa mangatarinaandriamanitra mba handray bitsika sy feo manokana ianao andro maraina. Amantaranao hoe inona le atonga an'Andriamanitra hiteny hoe mety ahy. Raha hitsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mitenena aminay tokoa. Manambara aminay tompo lay zavatra tokony hoe sorona, lay zavatra tokony hovaina, lay zavatra tokony atao
atonga anay ho mety aminao, atonga anao ho mety hiasa eo amin'ny fiainanay. Fa raha mifaiza manaonao, raha mifalebiaza ny herinao, raha mifahagagana efa naseho anao, mananteny izay andro amaraina fa possible afaka hitranga ny zavatra rehetra eto amin'ny fanatrehanao, amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Andao tsika hiteka mafy tsara hoan'i Jesosy a, mahazo toerana vetivety a, dia teneny zay akaikinao a, tonga seho eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe a, manatrika eto Andriamanitra hoe a, dia miteny aminao izy hoe a, dia tokony manaitra anao ilay zavatra teneniny hoe a, dia tafavavaka ianao hoe a, dia mitranga amin'izay ilay izy hoe. Amen. Anio manokantsika dia mbola hitoy ao anatin'ny sekolin'ny toetra. Ary sekolina toetra anankiray izay mety hoe tsy ho vita ao anatina séance anankiray ny mamelabelatra azy, fa androany manokana izy dingana indray amantarantsika an'Andriamanitra ao amin'io toetra io, amantarantsika ny toetra an'Andriamanitra io, atonga asy atonga anao afaka nanapa-kevitra hiaina ny toetra io. Rehefa miteny Andriamanitra ohatra izao ilay toetra, dina zavatra andrasany, ianao manao sy maneho na mamoaka an'ilay toetra mitovy amin'izay niainany sy nasehony, dia ao ambadika izay toetra izay misy zavatra mitranga. Amen. Androantsika dia hihinana sakafom-panahy anankiray nampitondraina ny menu hoe fahamamiana mampahazo aina an'Andriamanitra. Tenenino akaikinao afaky ny ahazo aina Andriamanitra hoe. Zany hoe misy fotoana zany Andriamanitra tsy mahazo aina, miaritra izy, ary maharitra izy satria ny objectif ianao mody any aminy. Omentsika ny fafana mba tonga azy ahazo aina. Amen. Tsy haiko hoe misy 4 miliara ny olona eto ambony tany, fa mino fa misy olona 100 ny aoriana an'ity andro amaraina ity hijoro izy hanapa-kevitra ho isan'ny olona manana fiainana mampahazo aina an'Andriamanitra. Ny fahamamiana dia toetra anankiray anarana toetra anankiray ihany koa izay fantatsika amin'ny anaranarana anankiray hoe fahalemem-panahy. Ny fahalemem-panahy na ny fahamamiana dia mampahazo aina an'Andriamanitra iseho sy aneo mihoatra. Numerito 12:7 no niboantsika azy dia avy hatrany dia décollage. Anaran'i Jesosy. Ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Anisan'ny nampiavaka ny fisehoan'Andriamanitra sy ny fanehoan'Andriamanitra ny heriny teto ambonin'ny tany dia satria nisy toetra hitany mampahazo aina azy tao amin'ny olona anankiray atao hoe Mosesy io. Ny olona malemy fanahy dia mampahazo aina an'Andriamanitra iseho mihoatra apparition sy aneo mihoatra manifestation. Afaka miseho mihoatra Andriamanitra rehefa malemy fanahy ianao, ary afaka maneho fahagagana mihoatra Andriamanitra rehefa malemy fanahy ianao. Trantsika mieritreritra hoe raha fiseho tamin'ny Abrahama dia efa ampy sady manan-karena miteraka. Azareo hoe nefa mahavariana fa mbola misy programa tsara lavitra noho tamin'ny Abrahama tamin'ny andro Mosesy. Dia avy eo indray mbola misy programa tsara lavitra noho tamin'ny andro Mosesy tamin'ny andron'i Davida. Dia mbola misy tsara lavitra trany araka ny andro sy ny fotoana dia hay misy endrika azon'Andriamanitra isehoana sy misy karazana fanehoan-kery azon'Andriamanitra atao. Ary za mahita fa iseho mihoatra Andriamanitra amin'izao tsy farany taona ihany fa amin'izao akaiky ny farahandro zao. Tsy hitory farahandro fa hitory Jesosy.
fa satria efa miakaiky ny fiverenan'i Jesosy dia te hiseho mihoatra Andriamanitra mba ho maro ny iaiky fa izy no Andriamanitra ary Jesosy tokoa no mpamonjy. Matoa Andriamanitra miseho dia te hamonjy izy zay, ary matoa miseho mihoatra izy dia te hamonjy mihoatra izy zay. Amen. Raha miaratsy zao fiainana zao dia mahery ny fisehoan'Andriamanitra. Sy tehaka mampitsara ho an'ny tompo moa. Fisehoana ijerevantsika voalohany momba ny hoe apparition. Samy hafa ny sehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy ny sehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Na dia samy mpanompony azy dia Andriamanitra mihitsy no miteny hoe ohatr'izao no nisehoko tamin'ny Abrahama, fa enao hafa le zavatra ao anatinao dia lasa mahazo aina afaka miseho aminao mihoatra no nisehoko tamin'ny Abrahama. Ary raha ohatra ny Abrahama dao ny olona rehetra dia misy programa bloqué, satria bloqué eo amin'ny toetra ny programan'Andriamanitra. Tsy mahatonga saina be ve zany teny zany? Ny mahatonga ny programan'Andriamanitra mety mipopoka be fa tsy mety mitranga zany, misy toetra blocage. Tenenina akaikinao, raha vao tsy mihetsika ny programan'Andriamanitra hoe dia misy toetra blocage ao zay hoe. Andro amin'ny maraina zany apatsahivona ny ao anatinao, fa raha misy toetra tokony hiova dia zay ny lasa blocage mahatonga ny fiainanao tsy mivelatra sy tsy misokatra. Na anao amen ianao, na hika aleloia, fa raha nanao amin'ny hosana dia tsy mampihetsika ny volomason'Andriamanitra zany, fa raha miova ianao andro amin'ny maraina mampitsangana an'Andriamanitra zany. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Ilaina ianao manao amen satria inon'olo e teny. Ilaina ianao manao aleloia satria ino manisan'ny teny anankiray tambarantsika reto eto ambony tany izay tsisy traduction fa aleloia daholo, na amin'ny teny sinoa na amin'ny teny iny aleloia foana. Zay mahatsara, zay ny kody. Raha mandeha amin'ny aéroport tsy fantany amin'ny fotsiny hoe halleloia vao misy mitodika eo zanak'Andriamanitra iny zay. Exodus toko fahenina andiny fahatelo. Exodus toko fahenina andiny fahatelo. Mianaran'i Jesosy. Tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy to no nisehoko tamin'ny Abrahama ary Isaka sy Jakoba. Fa ny anarako hoe Jehova tsy mba nahafantarany aho. Daso. Tamin'ny anarana hoe Andriamanitra tsy to no nisehoko tamin'ny Abrahama, nisehoko tamin'ny Isaka sy Jakoba. Fa ty anarana kare ty tsy afaka nisehoko taminy satria tsy zaka ny toetrany. Misy zavatra afaka hiseho mihoatra amin'ny fiainanao, fa mila ao anatinao ny fahatsapana napakevitra moka an'le toetra, fa iny toetra iny mahazaka an'le fisehoana mihoatra. Omeo le toetra dia hiseho Andriamanitra. Tena akaikinao, omeo le toetra hoe dia hiseho Andriamanitra hoe. Omeo le toetra hoe dia aneo Andriamanitra hoe. Tsika zany tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe miseho Andriamanitra ao, fa mandefa fisaina antsika hoe inona no andrasanao avy amiko mba hahatonga anao ahazo aina hiseho sy azoty hiseho amiko. Toetra le izy io. Ozy Andriamanitra eto niaraka tamin'ny Abrahama nahafinaritra be ny fiarahana mianaka. Tena afaka niseho amin'Andriamanitra tsy to, amin'ny teny frantsay tout puissant. Fa zao lasa bloqué satria misy zavatra tsy nanana an'izay dia tsy afaka niseho tamin'ilay izy satria miandra an'izay toetra izay le fisehoko. Tsy afaka dinganiko le toetra tsy misy, fa tsy maintsy eo amin'le toetra no miainga le fisehoana. Andro amin'ny maraina ataovy marisika ny ao anatinao, anamboatra toetra, anova toetra, amoaka toetra, mba afan'Andriamanitra mijoro arisika ankoa hiseho aminao. Tsy oro ny fisehoan'Andriamanitra ianao ao aoriana andro amin'ny maraina indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Inona nasamihafan'izy amin'ny rahalahy? Ny anankiray dadabe ny anankiray, zay aloha anankiray. I Abrahama dadabe Mosesy. Mahavariana le zafikely taty aoriana nanana zavatra tsy nananany le dadabe. Ty resaka ty zany tsy voatery héréditaire. Tsy voatery tsy maintsy any amin'ny dadabe miainga izy dia mipita, fa possible tsy hananany dadabe fa hananany le zafikely.
andro amin'ny maraina mety tsy nanana ny ray aman-dreninao le izy, mety tsy nanana ny razambenao tany aloha, fa mety andao tonga eto andro amin'ny maraina ny tian'Andriamanitra aneo an'le izy mba afan'Andriamanitra manomboka zava-baovao ara-pisehoana mihoatra eo aminao manokana ahasoa olona be dia be. Nahazo ain'Andriamanitra niraka tamin'ny Abrahama, marina izay. Atreto ny fahazahoana nahatonga n'Andriamanitra nahazo aina. Ozy Andriamanitra andravany Sodoma sy Gomora, fa tsy maintsy resahako aminao satria efa mpisakay isika. Plany-pandringanana mpanota no nampitain'Andriamanitra teto satria mpanota tsy mety miova. Mety hipetraka amin'ny fantany hoe fa maninona taloha ary mpanota ringana, dia maninona rehefa tonga Jesosy mpanota vonjena. Zay mihitsy natongavan'i Jesosy satria mbola tsy afaka mivonjena le mpanota. Tenenina le mpanota hoe mialano io fomba ratsy io, aza manaraka devoly, dia tsy manaiky izy. Dia dikan'izay tsy maintsy le olona zany no aringana satria le fanahy mbola tsy afaka kitihana. Fa rehefa tonga Jesosy azo délivrena amin'izay ny démoniaka, afaka entina mbavaka amin'izay ny adala, ary afaka miova ho tonga pastera maditra. Izy mihaino ve? Miova ny zavatra rehetra. Dia ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, andravany Sodoma sy Gomora, ahoana ny hevitrao? Inona ny tenen'Andriamanitra tamin'ny Moïse? Moïse, zao zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Genesis, reto ny zavatra niteneniko tamin'izany maizina be. Tena be resaka be Andriamanitra tamin'ny Moïse. Dia mety tenenao, taiza hoe izy be resaka rehefa nandinika impiry Andriamanitra ny teny hoe ary zao lazain'i Jehovah. Genesis toko voalohany ray manontolo Andriamanitra mitantara amin'ny Moïse. Zavatra nitranga tamin'ny fotoana mbola tsisy olona vavolombelona afaka hitantara, Andriamanitra nitantara. Hoe taminareo mbola tsy nisy zao ny zavatra nataoko. Nareo anie nataoko farany. Hitanareo? Atao inona ny mahafantatra fa ianao no natao farany? Tian'Andriamanitra ho fantatrao fa ny tsara indrindra no ataony farany. Dikan'izay eo imasin'Andriamanitra momba ny voary rehetra, ianao olombelona araka ny endriny zany no tsara indrindra. Tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra. Ilaina ny mahafantatra an'izany ampaherezana anao hoe avy aiza ianao dia ho aiza ianao. Tamin'ny Abrahama Andriamanitra ny teny hoe ianao sy ny ankonanao tahiko. Tamin'ny Mosesy Andriamanitra afaka mivalapatra, ianao sy ny vahoaka ray manontolo sy le firenena ray manontolo ho avoakako. Amen. Tamin'ny Abrahama Andriamanitra niseho tamin'ny feo, ary Andriamanitra niresaka tamin'ny Abrahama hoe. Fa misy fotoana koa Andriamanitra niseho amin'ny endrika olona, mbola tsy tonga olona izy mameno tsara tsika. Jesosy no nidina naka ny endriky ny nofo, tena tonga olombelona, zaza tao amboako Maria dia nateraka. Fa tamin'ny andron'ny Abrahama Andriamanitra efa niseho amina endrika olona, fa mbola tsy tonga olona izy. Misy différence zany hoe apparition humaine fa tsy devenu chair. Ohatra tamin'ny Melkizedeka, ohatra tamin'ilay izy tela ny ara-sakafo tao anday, apparition physique le izy. Andriamanitra miseho amin'ny endrika olona. Fa mahavarina tamin'ny Mosesy Andriamanitra ny teny hoe ny fahalemem-panahy Mosesy ozy izy dia nahatonga mahazo aina afaka iseho mivantana amin'ny face à face, apparition frontale. Afaka miakatreto pasteur Njiva vetivety tompoko. Ohatra zao zany ny erahan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Zany manao Andriamanitra te izay misy volombava manao Abrahama. Dia mpinamana fa tsy voatery mifampifanatrika, fa miresaka samy manatrika hoe i Abrahama, dia mamaly Abrahama. Eny tompoko. Jereo io tanàna io dia mijery ihany. Tsy mifampijery zay fa mifampiresaka. Fa tamin'ny Moïse, ozy Andriamanitra hoe le fahalemem-panahy tao amin'ile rangahy io tsy mifampiresaka any amin'ny direction anankiray zay, fa mifampitotoka ohatr'izao mihitsy. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Aminao mety maivamaiva aminao, inona koa nidirany mitodika rety mitodika. Fa amin'Andriamanitra misy diky zany hoe Andriamanitra zany tsy afaka miteny ohatr'izao direct amin'ny Abrahama satria misy manque de caractère anankiray zay tao amin'ny Abrahama. Mino fa izy tela rehefa nandroso tao amin'ilay dia mipetraka ohatr'izao, dia Abrahama koa mipetraka eto dia samy resaka ry zareo. Aizy Sara, dia Abrahama teny hoe ao izy fa tsy mifampijery. Satria ozy Andriamanitra hoe tamin'ny Moïse ozy izy vao face à face. Zany hoe avant Moïse zany tsisy face à face. Mazoterina pasteur. Amin'Andriamanitra zany vao misy fotsiny karaktera mety aminy, tonga dia misy zavatra miova ny fomba ifandraisany amin'ny olona. Teto Moïse zany tena mifanatrika. Jesosy avy eo nikonfirme fa tsy hoe mifanatrika nahita,
fa mifanatrika nandre satria tsy nisy nahita an'Andriamanitra fa tsy ny zanany hoy Jesosy. Dia ireo marikeo anie fa tamin'ny andro Moïse be dia be ny hoe ary nyfofonain'Andriamanitra, ary nitsofon'Andriamanitra, ary nandefa rivotr'Andriamanitra. Satria maninona rehefa mifanatrika dia ahoana? Heninao ny respiration-n'ilay olona miresaka aminao. Fa i Abraham mety tsy nandre an'izay fa nahazo zavatra be dia be. Niavaka izy dia mieritreritra ny hoe tsisy dika zany Abraham. Atoloha reo zanakao dia hitantsika raha tsisy dika ny Abraham vetivety kely aloha. Misy dika n'le niarahana fa tian'Andriamanitra ho taitra ny ao anatinao hoe raha marisika ny ao anatinao anamboatra ny toetra hifandraisanao amin'Andriamanitra dia mijoro Andriamanitra miseho. Mety ho tahaka an'izay seho tao amin'ny Baiboly fa indrindra mihoatra. Ny fahalemem-panahy izay neny amin'ny Moïse dia nampahazo aina ny fisehoan'Andriamanitra, izay tandindo ny fahalemem-panahin'i Jesosy mampahazo aina ny fisehoan'ny ray. Ao ambadiky ny toetra no miseho sy maneho Andriamanitra. Misy zavatra mihoatra saika ny sehoan'Andriamanitra fa bloqué teo amin'ny karaktera izay tsy disponible atao hoe fahalemem-panahy izay mety nanana ihany ny Abraham fa tsy ampy, mety kely. Satria Moïse tena to dia voalaza mihitsy ny hoe amin'ny olona rehetra eto ambony tany dia Moïse malefaka indrindra. Izany hoe rehefa tenena hoe Moïse gauche dia Moïse dia mandeha gauche. Ny olona rehetra mbola miteny hoe fa manina raha mijano, manina raha droite, fa manina zao izay ny anao ihany fa izy hoe gauche efa lasa izy izay. Efa nanana expérience tsara niaraka tamin'Andriamanitra i Abraham. Fa rehefa mijery fiaina Moïse tsika dia ohatrany tsy nahita ninonino zany le rangahy. Raha ijoro olombelona zao Abraham hoe voninahitry n'Andriamanitra zany fa mivadiko momba dia niteraka izay nefa efa antitra be dia rainy Jesosy io Isaka dia teo aseho zany Isaka ty zaza mahagaga dia rainy Jesosy dia mioraka amin'ny publika tsy alleloia. Tonga avy amin'ny Moïse voninahitry n'Andriamanitra zany fa rehefa ndraisina amin'ny baton kapohana ny rano ao dia lasa rà. Dia nalaina koa zany baton dia kapohana zany vovoka dia lasa moka. Nafinahitra ilay vehivavy miteraka fa zany mikapoka vovoka lasa moka zany koa ohatrany mbola tsy hita. Zany hoe misy zavatra tian'Andriamanitra isehoana tena misy fa tsy hitan'izay tsy manana an'ilay toetra. Ary ilay olona tsy manana an'ilay toetra raha resahanao hoe tena misy anie zany dia sarotra aminy aiky an'ilay izy satria mety mbola tsy zaka ny toetra ananany. Velariny ao anatinao rinany andro maraina. Misy zavatra mbola tsy hitanao fa misy azonao iainana. Ny fisehoan'Andriamanitra ama-Andriamanitra azy tamin'ny olona niova rehefa tonga Jesosy tamin'ny fahalemem-panahiny satria lasa nahazo aina Andriamanitra ny seho mihoatra noho ny maha-Andriamanitra azy. Lasa ny seho izy ama-ray azy. Hozy Jesosy eo amin'ny Matthieu 11:29 narany tompo eto ny ziogako mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-poa. To dia meny Jesosy mihitsy le sopapa hoe malemy fanahy dia mila mianatra an'izay ianao. Noho ny amin'ny fahalemem-panahy Moïse dia nahazo ain'Andriamanitra ny seho mihoatra tamin'ny zanak'Israely. Noho ny amin'ny fahalemem-panahy Jesosy dia nahazo ain'Andriamanitra iseho mihoatra amin'ny zanak'olombelona. Mety teny hoe rehefa mivaly fotsiny mivavaka dia izay no ampy. Dia tsy ampy izay amintsika satria misy ifandraisany amin'ny zavatra fantatrao ny atonga n'ilay valim-bavaka tokoa ho tonga eo amin'ny fiainanao. Ho tahaka ny ahoana ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy dia le nentin' Jesosy lasa fisehoan'Andriamanitra amin'ny maharay azy. Ohatra misy vona iaino ve hoe inona ilay zavatra niova? Taovy raha vona ianao mba mitombo fahalalantsika mialety fa tsy hoe nidirantsika teto ihany ny alantsika teto. Hosea 4:10. Io zao Andriamanitra miseho amin'ny maha-Andriamanitra azy minaran'i Jesosy ary tsy fantany fa zany manome azy vary, zany manome azy ranom-boaloboka, zany manome azy diloilo, nataoko be dehibe ny vola fotsiny, nataoko be dehibe ny vola menany. Misy fahakely moa hoe zay nylanino amin'ny bala. Ny fisehoan'Andriamanitra maha-Andriamanitra azy dia Andriamanitra manome zay angatahanao.
fa rehefa tonga Jesosy dia naseho an Jesosy fa Andriamanitra rehefa tonga dadanao dia tsy izay angatahanao no meny fa izay ilainao. Luc 11:11 naran-tompo fa iza moa aminareo izay dada na papa raha angatahany zanany mofo no anome azy vato ary raha angatahany hazan-drano no anome azy menarana hosolony hazan-drano. Manaitry Jesosy hoe rehefa mangataka zavatra nareo dia ilay zavatra ilaina resahana fa za mangataka moyen. Tamin'ny voalohany Andriamanitra amin'ny Andriamanitra azy raha moyen ny angatahana dia omeny satria olona ianao. Fa rehefa tonga zanany ianao dia tsy miresaka moyen aminao intsony ny tompo fa tonga dia besoin. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia anisany zavatra tsy ataonao dia tonga dia tsy manisa voly zany intsony ianao. Dia mety hiteny ianao hoe satria vele izy tsy voaisa ary izy aloha tena voaisa foana fa atreto fa tsy apetraka Andriamanitra any amin'ilay vola misy vola tsy misy fa tonga dia reglen'Andriamanitra any amin'ilay ilainao tsy mandalo vola. Ny pastera ilay mandalo vola mihitsy ny tena mba angatahako vavaka ho anao fa misy zavatra be dia be ho ataon'Andriamanitra tsy ampandalovony vola satria zanany ianao tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra zany tsy omeny vola hividy vary fa tonga dia omeny vary tsy isy vola. Tsisy vola fa misy vary jereo tsara. Raha vao mikitika moyen ianao dia mampidina amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao ho lasa olona, lasa révélation tamin'ny andro mbola tsy tonga Jesosy indray no terenao satria mety ianao mihitsy ny te hikirakira lela vola. Za mihitsy pastera ny te anisa hafa mihitsy le mandala eo an-tanana vao mipotsaka. Toy izy Andriamanitra ho ampianariko ianao fa ty an-danitra tsisy vola fa izay ilainao dia ataoko tonga ra-potoana eny tananao. Zay tandindona fiainan'izay le efa tian'Andriamanitra hiainantsika zaro amin'izay ny fiainam-panahinao tsy mangataka vola fa avy hatrany dia manintsy mangataka an'izay eritreretinao fa ilainao satria dadanao izy tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Malaki toko voalohany 2:1 anaran Jesosy. Ary raha tompo aiza tahotra ny révélation amin'ny mahandriamanitra an'Andriamanitra dia mila matahotra azy ianao. Fa ny révélation maharay an'Andriamanitra eo amin'ny andinina eo ihany. Ary raha ray aiza ajako. Zao zany ianao sady matahotra no mila manaja. Salamo 103:21 minaran Jesosy. Mpisaoran'i Jehovah ny miaramila ny rehetra dia ny mpanompo izay manao ny sitrapony. Amin'ny maha-mpanompo dia natao anao ny sitrapony ianao. Fa amin'ny mazanaka natao anao izay hitanao ataony. Misy zavatra samihafa zany. Raha miteny mantsy hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia ianao mila mivavaka isa-maraina. Fa rehefa mijery ny zavatra ataon'i Jesosy dia manompo fantatrao ny précision an'ilay zavatra ataonao amin'ilay vavaka isa-maraina. Ohatran'ny hoe navavaka ataon'i Jesosy. Misy modèle napetraka rehefa tonga zanaka ianao. Misy modèle natao ho taafina rehefa tonga zanaka ianao. Amen. Ny mpanompo dia tarihana mpitarika taloha, manendry mpitarika Andriamanitra, manendry mpanjaka, mpisorona, mpaminany. Rehefa tonga zanaka ianao dia tarihana fanamasina. Misy mpitarika ihany fa tarihana fanamasina koa ianao tahaka an'ilay mpitarika tarihana fanamasina. Amen. Amen. Atao inona zany le mihoatra avy amin'ity fahalemem-panahina fahamamiana voaresakitsika ity raha resaka hoe fisehoana. Manaiky le mifanahy mba fan'Andriamanitra miseho mihoatra eo amin'ny fiainanao. Sitra ny aiso dia misy olona mitazana amin'ny fiainanao mba hovonjena izy. Ny objectif an'Andriamanitra rehefa iseho aminao hamonjy izy zay. Ka raha ohatra ka tsy voavonjy miracle anankiray dia vonjena amina miracle anankiray hafa. Raha ohatra ka tsy voavonjina témoignage anankiray dia mba voavonjina amin'ny témoignage anankiray hafa. Zay mahatonga antsika mila manamboatra toetra fa misy olona tian'Andriamanitra vonjena amin'ny alalan'ny fiovanao. Tsy maintsy miova ianao hamonjena olona anankiray izay mety tsy hovain'ny fiovako fa miandro amin'ny fiovanao. Aza ela! Mazava ve zany? Tsika zany tsy afaka ionina hoe sambatra be paster voabofy nefa mivavaka. Izy zao ny anova Madagasikara. Tsisy ka Jesosy ny anova. Fa zao isy olona amin'ny fampiasan'Andriamanitra ny toetrany dia isy olona koa amin'ny fampiasan'Andriamanitra ny toetranao.
tena akaikinao miandro ny fiovantoetranao hoe a ny fisehoan'Andriamanitra anankiray izay amonjy olona anankiray izay hoe alefantsika lalin-danina koa tena akaikinao aza miova toetra noho ny aminao hoe fa miova hoe a mba hiova ny hafa manekely lalan'ny fahalemem-panahy mba fan'Andriamanitra mahazo aina miseho anaitra ny maro hoe tena miaraka amin'ireny olona reny tokoa Andriamanitra ay ve ohatr' izany Andriamanitra azadino a fa Jesosy nanazava fa ny atao hoe fiainana mandrakizay dia izay mahafantatra an'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao zany te hiseho mihoatra Andriamanitra mihoatra noho izay nisehony tamin'ny Adama mihoatra noho nisehony tamin'ireo olon'ny testamenta taloha mihoatra noho izay efa nisehony tamin'ny andron'ny apôstôly satria arakaraka ny androsony ny vanim-potoana te hiseho a mihoatra Andriamanitra amin'izao zao Andriamanitra afaka miseho amin'ny ordinateur mirehitra tsy branché tsy ordinateur portable zany resako zany a fa le PC le mivaingana be iny to dia mirehatra ho azy pisika to dia makany amin'ny site internet anankiray pisika to dia miteny hoe Jésus t'aime le prisiny hoe mbola tsy mipetaka hitanao te hiseho mihoatra Andriamanitra hamonjy olona fa mila toetra iaingana izy so tsika resaka momba fanehoana amin'izay manifestation Andriamanitra maneho hery Jakoba 1:21 minaran'i Jesosy ary io ny fahalotoana sy ny lolo-po rehetra ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenin'ambolena izay mahavonjy ny fanahinareo ekeo ny olona malemy fanahy dia mora manaiky avy areny zay ny olona malemy fanahy dia mora manaiky asikadina tsara ny olona malemy fanahy dia mora manaiky isa roa telo efatra ny olona malemy fanahy dia mora manaiky tia amin'izay ary le tsindronandro amin'ny maraina ny olona malemy fanahy dia manaiky anao zavatra tsy tiany problema anetrany efa inona pasteraka tonga aty dia tereno indray anao zavatra tsy tiany izay lolo lesona androany ampianarin'Andriamanitra ianao anaiky ankatoa anao zavatra tsy tianao nefa asain'Andriamanitra ataonao sy amonjy olona be dia be oviny Moïse nanao zavatra tsy neken'ny sainy fa nataony ihany le izy satria malemy fanahy izy fa nanomboka teo Andriamanitra naneho karazana mirakla tapany voalohany dia nisy taona indray naneho fahalemem-panahy indray Moïse dia niditra indray Andriamanitra amin'ny fanehoana mirakla tapany faharoa tena miavaka mihitsy ilay izy hoe eto a reto zavatra ataoko tampotampoka indray manomboka eto indray a reto indray zavatra ataoko ohatran'Andriamanitra le miteny amin'ity taona ty anao an'izao amin'ity volana ty anao ohatr'izay mihitsy le izy ndao hijerentsika ny Exodosy toko faharoa averintsika mihitsy ny amin'ilay zavatra niaina Moïse mba ho azonao tsara hoe ave ohatr'izay zany ny mety ho andrasan'Andriamanitra amiko ty Moïse ty dia nitezaina ohatry ny Egyptianina efa nanao andreny an'ireny mihitsy izy le minandre maso kara dia efa manao andreny le chapeau reny a dia tsy mahazo mampaniry volombava tsy hoe Egyptianina tsisy volombava sao dia mijerijery eo ianao a tezaina mihitsy izy amin'ny maha Egyptiana ary tena nahay tena nanantsaina ary lasa zanaky ny mpanjaka mihitsy izy rataditsika le tantara satria nalefan'Andriamanitra tamin'le rano izy a dia nefara teo amin'ny toerana izay nandronony anabavin'ny Farao nanana éducation royale izy rehefa mihinana voanjo Moïse a dia tao ohatr'izao amin'ny antsy dia alaina amin'ny fourchette éducation royale ary nisitraka ny tombontsoa rehetra tao an-dapy izy vao miteny fotsiny Mosesy tamin'izany hoe mangididy ny lamosiko tonga dia misy mpiasa 20 tonga eo manao an'izao ny sasany a vertical dia sasany a horizontal miaraka ny mikopaka tamin'izany mbola tsy nisy ventilateur Exodosy toko faharoa 10 miaingo antsika ny anaran'i Jesosy ary rehefa lehibe ny zaza
dia nentiny tao amin'ny zanaka vavy ny Farao izy, ka dia tonga zanany ary ny anarany nataony hoe Mosesy, fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Ary tamin'izany andro any rehefa lehibe Mosesy dia nivoaka nakany amin'ny rahalahy izy ka nijery ny fanompony mafy. Ary nahita lehilahy Egyptianina nanovokovoka nanavokafoka ny anankiray tamin'ny Hebreo rahalahiny, izany hoe misetrasetra amin'ny karavasy sy ny tsirarany. Dia nierikerika Moïse, izay maharatsy ny mierikerika mampanonao foana, mila mifantoko. Nierikerika Moïse dia noho ny hitany fa tsisy olona dia nivonoany ilay Egyptianina, nasitriny tao amin'ny fasika amin'ny faty. Ary noho ny ampitsiny iny dia nivoaka indray izy, ary indreo nisy Hebreo roalahy niady. Le tamin'ny voalohany Egyptianina sy Hebreo niady dia nivonoany mangingina le Egyptianina. Ataovy zao maheno tsara ianao le zavatra nitranga. Teto indray Hebreo mirahalahy indray niady, dia zao no tenen'i Moïse. Ary hoy izy tamin'le diso, nahoana ny mamono namanao ianao? Dia hoy le anankiray, iza nanendry an'lahy ho mpanapaka sy mpitsaranay? Moa mikasa mono akonga lahy tahaka namono lahy le Egyptianina. Dia raiky taotry Mosesy ka nanao hoe hay fantatr'olona zany. Tena kaikanao mizavatra izay hoe heverinao fa tsisy mahafantatra hoe hay fantatr'olona kely izy hoe. Raha eo amin'ny fantatr'olona mbola sy dia maninona fa le fantatr'Andriamanitra mihitsy ny tena tsy hafa-hialy ianao raha tsy hibebaka. 9:12. Ary rehefa ren'ny Farao zany zavatra zany dia nitady hamono Mosesy izy. Fa Mosesy nandositra ny tavan'ny Farao ka nonona tany amin'ny tany Midiana ary nipetraka teo anilan'ny lavaka fatjakana izy. Zavatra nitranga teto tsy maintsy nandositra ny tavan'ny Farao Mosesy satria nitady hamono azy Farao. Raha misy ny firenena tsy tia Mosesy iverenana dia Egypta. Ary raha misy ny olona tsy tia Mosesy iresana sy ionana intsony dia Farao. Fa mahavariana tonga avany Andriamanitra dia ny mahavariana le toerana sain'Andriamanitra iverenana Moïse tsy Dubai fa Egypta, le tsy tiany Moïse. Satria raha hijanona any amin'ny désert Midiana Moïse dia tsy délivreny zanak'Israely. Fa raha manaiky Moïse misy programma tsara be ao ambadika ao. Miresaka amin'izay Moïse manatrika eto Andriamanitra andro maraina. Mety tsy takatry ny sainao no mampa Moïse ianao na Moïsety ianao. Hatreto mety mbola mieritreritra ianao hoe olona tsinitsina tsisy programan'Andriamanitra fa mba pino miara-mioraka aleluia amin'ny hvkl fotsiny. Fa ao anatin'io zavatra tsy takatry ny sainao io manomana planina ngeza be izay Andriamanitra, fa tsy afaka manomboka izy raha tsy manaiky ianao. Inona le hoekenao? Mety izy toerana sain'Andriamanitra iverenanao, fa le toerana tsy tianao iverenana intsony. Ary mahavariana fa ataony devoly tsy tianao andehanana le toerana tena tokony andehanana. Reseo zay aoka ianao alemy fanahy mankatoavan'Andriamanitra. Exodus 4:1-2. Nanaiky sa tsy nanaiky Moïse? Nanaiky sa tsy nanaiky Moïse? Question zany. Fa tsy affirmation hoe nanaiky sa tsy nanaiky Moïse? Tsy affirmation. Question. Nanaiky sa tsy nanaiky Moïse? Nanaiky izy. Efa tsy tiany. Ozy Andriamanitra. Hitanao ohatrany hoe ohatra mba hitan'Andriamanitra zany hoe hitanao zay natonga mifidy an'io. Exodus 4:21. Vao nanaiky Moïse, ozy Andriamanitra naran'i Jesosy, raha mandeha miverina any Egypta ianao dia ho asiako fahagagana eny tananao. Ataovy zany eo anatrehan'ny Farao, zana mafonfony tsy andefa ny olona izy. Le fahagagana napetraka Andriamanitra eny tana Moïse localisé géographiquement aiza? Aiza? Any Egypte. Zany hoe mamaly io raha makany Egypte ianao. Tsy mamaly io raha mijanojany eto amin'ity désert ianao. Sao dia manao ese hoe aloha lo miainga aloha dia asina rano aty amin'ny désert, tsisy nina mamaly io. Satria Andriamanitra hoe raha miverina any Egypte ianao. Raha manaiky ianao anao an'le zavatra nyteneniko izay tsy tianao dia ho asiako zavatra eny tananao any amin'le toerana ny rahako anao.
Ary le izy ho an'ny Farao, le olona le ohatrany tiana hoe viteny iny mihitsiny tiako anaovana fahagagana. No le fanekeny Moïse hiverina any Egypte ho an'ny programan'Andriamanitra izay mitodika hanafaka ny zanak'Israely, dia nanome mirakla teny an-tanan'i Moïse Andriamanitra. Zay le hoe malemy fanahy manaiky anao zavatra tsy tiana. Ary nefa hita vao ny teny Andriamanitra tsy pazo ny tehana, vao natsipika dia vadika serpent. Tena tonga dia tongotra akatoka neny Moïse. Toy izy Andriamanitra raiso amin'ny rambony. Raiso amin'ny rambony le serpent tsy tianao. Ao zao misy inona koa ny atahorako bibilava. Aminao ndray mety hoe raiso amin'ny volony le voalavo ngezabe iny. Zay nga mavoataitra ianao. Le voalavo ngezabe ohatrany saky iny. Zavatra tsy tianao, fahasain'Andriamanitra raisinao. Na havariana reto, zavatra efa tsy tiana dia mbola raisina. Ie, satria Andriamanitra no miteny. Tonga dia niraisa Moïse le izy, toy izy Andriamanitra hoe misy fanantenana ny amin'ny programa. Amen. Nanaiky Moïse hanao zavatra tsy tiana, fa misy faharoa ihany koa manaiky koa Moïse anda hanao zavatra mbola tiany. Raha mirakla resantsika dia ny tananao, fa ny Jeremia ny tenin'Andriamanitra mihitsiny ny any ambavanao, fa rehefa tonga Jesosy toy izy za mihitsiny ny ao anatinao. Tsy mahay tehaka ao an'Andriamanitra. Hitanao zay zao misy dingana zany. Raha Moïse zao mitsotra olombelona hoe voninahitro Andriamanitra zany fa jereo ty tanako ty fa tena misy mirakla ty. Totro nefa ngeza be zany. Tonga avy any Jeremia, mbola misy ambomboky no mirakla eny tananao, misy tenin'Andriamanitra eto ambavaka. Wow! Tonga avy any Jesosy miteny, raha vao miala eto ambony tany tonga dia Andriamanitra ngeza be ny ao anatinao. Mihoatra no mifagagana eny tananao, ary mitsotra mihoatra no parole eny ambavanao, satria présence an'Andriamanitra amin'izay sy ny fanjakan'Andriamanitra no ao anatinao. Nisy dingana faharoa sehoan'Andriamanitra tamin'ny fahagagana, dia hitantsika hoe le comparaison rehefa avy eo hoe tena samy hafa tokoa le izy, mba hisokafany ao anatsika arisika hijoro eo amin'izay hiandrasan'Andriamanitra atsika. Exodus 34:10. Dia hitantsika hoe finina indray ny tenenin'i Moïse teo, dia ohatrany hoe miboraka indray Andriamanitra, ndray ary fa anao ty dingana manaraka ty ahy. Zay. Le voalohany efa hentsika, vao nanaiky Moïse andehany amin'ny toerana tsy tiany, hiaona amin'ny olona tsy tiany, tonga dia nasian'Andriamanitra zavatra teny tanany. Teto indray, Exodus 34:10, milaran'i Jesosy, indro manao fanekena eo anatrehan'ny olonao rehetra anaovako zava-mahagaga, mbola tsy nisy to dia mampianinan'Andriamanitra hoe zavatra mbola tsy nisy n'aiza to dia asehoko aminao nouveauté fin d'année hika farany. Ianao hoe mba te hiaina zany mirakla hika farany zany? Ianao ve te hiaina an'izany mirakla hika farany zany? Fanontaniana le izy. Tsara ny hoe za te hita oatra mosesy, tena tsara. Fa tsara koa miteny hoe za te hita an'le tena tianao aseho amin'izao androko zao. Halleluja. Mbola tsy nisy tany amin'ny tany rehetra, mbola tsy nisy tany amin'ny firenena rehetra, fahagagana tena vaovao be mbola tazomiko aty, fa io indray ny toetranao tena tsy maintsy mamotsotra indray ohatr'izay le izy. Ary ny olona rehetra izay hitoeranao dia ahita ny asan'i Jehovah, fa matahotra izay zavatra ho ataoko amin'ny fombako anao. Ny différence hitako aloha dia zao, le dingana voalohany natao any Egypte, le dingana faharoa natao amin'ny Farao azafady, le dingana faharoa natao an'ny olona miaraka amin'ny Moïse. Teo alohan'io Exode 34 io ao amin'ny Exode 34:9 ihany eo aloha kely eo, dia zao ny tenen'i Moïse. Sika tsy sarotra be, matoa Andriamanitra ao amin'ny 10 miboraka, dia misy voakitika zay ao amin'ny 9. Anare zany famakiana baiboly. Rehefa miteny zavatra ao amin'ny 10 Andriamanitra, dia verena ao amin'ny 9. Misy dika moa to tafatenen'le 10 izy, ny zavatra nitranga tao amin'ny 9. Naran'i Jesosy, Tompo, raha mba mahita fiteo io masonao anao Tompo andeha ho foninay, mankafy fanatrehan'Andriamanitra. Exode 33 izy tena mazava be. Hozy izy Moïse,
tiako no eo anilanao na aty amin'ny désert tsisy ninninina azy, aleoko miaraka aminao tsisy ninninina toy izay feno fa tsisy anao. Zany zao isan'ny fahalemem-panahy ihany koa na tonga n'Andriamanitra ny teny ay izay ny fahatsapanao aneo anretondray ary ahy. Alohan'ny fiafarany ty anao an'le anao ohatr'izay Andriamanitra ny fiainanao, anokatra zavatra Andriamanitra. Lesona roa zay afaka raisina. Voalohany, maneke anao rehefa maniraka Andriamanitra, misy zavatra tsy tianao asain'Andriamanitra ataonao. Ohatra, ndana mifona amin'le fahavalinao, tsisy olona mahaino an'izany, halleluja, efa ela mihitsy niandra izay bitsika izay. Mampy tonga dia acide citrique, citron, lemon ary pamplemousse mitambatra. Izy ny diso dia zavy mifona, tsy tiako izany. Dia mijery Andriamanitra, dia ahoana raha tsy tianao? Dia miandry Andriamanitra hiteny hoe na tsy tiako aza dia ho ataoko. Totoy izy Andriamanitra mibe amin'izany, malemy fanahy zany. Na ihany koa misy zavatra tianao be, ohatra fosa olona, tena renao mihitsy hoe tena mahafinaritra ane zany fosa olona sany, inona indray vaovao androany. Toy izy Andriamanitra hoe ajanony io zavatra tianao io. Fahalemem-panahy zany. Te mideside anao na ohatra mbola teanao an'le izy ary noho ny aminao satria tiako miaraka aminao, tsy ho ataoko tsony zany. Malemy fanahy. Fa raha vao manandrak'andrana eo ianao manao an'izany, hitsangan'Andriamanitra miteny hoe tia misy zavatra mbola tsy nasehoko n'aiza n'aiza, meko sy asehoko anao, satria zay anisan'le zavatra manque be eto ambony tany. Mandresa décision manomboka androany maraina, mandresa décision vaovao, décision tsara. Rehefa fantatrao fa niteny Andriamanitra hoe tsy tiako io, nefa ohatra mbola tianao, dia tadio ty lesiny ity, za malemy fanahy afaka mandatsy anao tsony zavatra mbola tiako. Alléluia. Na samihafa n'le dingana tonga dia resahako. Tamin'le dingana voalohany tamin'ny zareo le vao niaona, Mosesy rery nandreny feo an'Andriamanitra. Fa rehefa nandroso Mosesy dia lasa ny vahoaka n'Israely nandreny feo an'Andriamanitra. Mila mandroso ianao fa mifandrosoanao koa hampandroso ny hafa. Reto olo reto moa dia niteny hoe le izy koa rangaso dia mba manana aina ary le zalahy io, iza koa dia misy maheno feony zany aloha tsy haiko fa i Moïse io misy taona tsy misakafo izy 70 andro hafahafa ane zany. Inona zany ny ataony any ambony any? Dia avy eo dia hoe maheno feony izy, aloha tsy haiko. Dia zay le moa aloha tsy haiko fa nareo nga miarana vavaka amin'ny Moïse io. Nisy MP hitako zay fa ohatrany hafahafa hono i Moïse io. Tena angataka Moïse Andriamanitra, aleo mba tsy zahary eritsony maheno feo anao. Dia lasa possible le izy satria le toetra Moïse mihitsy na tonga n'Andriamanitra lasa afaka nyteny hoe okerane. Ny nanehoako hatramin'izay dia ianao rery maheno. Fa raha pitso maraina asevo mivoaka ny lay sy ny tanty daholo tolomondy tonga dia totiki vojery atrika miatrika ny tendrombohitra, ataovy mijano eo zareo fa mampanenoko ny trompetra sy ny anjomara, ho ataoko misy mandrahona be miaraka amin'ny kotokorana, dia hiteny dia Moïse moa zany, Moïse moa obéissant zay hony raha pitso vao maraina tsisy mijanona daholo amin'ny programme rehetra, tsisy sekoly fa tonga dia mitodika any amin'ny tendrombohitra daholo fa hiteny hoy ny Andriamanitra. Dia izy ny olona zay eny tompoko zay indray le eny vao ozina mantsy raha vao tsy manaraka directive dia daholo lo arahana ihany tonga teo amin'izay. Tsy voatery hoe miteny zavatra be dia be, mety ohatr'izao fotsiny tenen'Andriamanitra hoe salut, tonga dia mivoraka daholo ny olona hoe ary taona eno izy le niteny teo hoe hitanareo. Na ny olona tsy mino raha lasa ampian'Andriamanitra ino rehefa misy olona anankiray eo manaiky anina fahalemem-panahy mampahazo aina an'Andriamanitra afaka iseho mihoatra. Avy ireny hoe mihoatra hoe na anomboka teo ozy zanak'Israely
Alléluia. Alléluia. Misy ny tsaratsara kokoa hoe tapozy tapahanao fa misy ny tsara kokoa men'Andriamanitra eo hoe le teo a miaraka amin'ny fila mbola tsy maintsy ty afira koa ty afira koa ty ohatr'izao profetika le zany fa le hitranga zay hitranga fa ny tsara mihoatra n'ino no man'Andriamanitra aotra ty andro maraina ty aza velisy koropana anaty hoe ty misy zavatra tsy napozy tsara lavitra andreo le napozinao no ataon'Andriamanitra ao ambadika io fa ataovy ao anatiny fotsiny le toetra atao hoe faleme mpanahy tam'le fazy voalohany am'le fanehokery am'le miracle voalohany zao ny teren'Andriamanitra raha vao mitaditady batel ry Farao batel zany voambolana taty aoriana ho antsika ray aman-dreny dikany hoe batel dia olona anankiroa mifanandratra mifaninana na ty hoe mifanintsana ho an'izay mety ray génération amin'ny tena dia hoe mifampitsako mahazo zay mifampitsako batel toy Andriamanitra raha vao mitady batel zareo atsipasy fotsiny baton dia mivadia serpent fa tsy napoziny reny koa magicien nanipy sady le magicien betsaka lavitra fa rehefa betsaka lavitra ny natsipiny zay am'izay ny ilana an'le serpent bebe kibo reny misy ilana ny zavatra rehetra reto fa kalma fotsiny tonga dia nateliny ary le avy amin'ny tompo matelina be tonga dia telina vita le batel rehefa vita ny batel ma dia averina ny fitaovana fa amin'Andriamanitra vita ny batel zay resy tsisy fitaovana tsony tsisy bagety mazika tsony le magicien tsy afaka manao abraka tsy afaka tsony satria tsisy indina tsony natelin'le baton-ny Aaron daholo fa aty am'le faharoa le teneniko anao hoe nanomboka ny sokatra ndray fon'Andriamanitra hoe ndao indray ary fa anao zavatra mbola tsisy nahita alevindray le baton atsipy tsisy Andriamanitra karaha tsy atsipy foana kosa izy tiako misy zavatra hafa indray inona indray manaraka ataovy eo amin'ny fanatrehako napetraka teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra le baton napetraka tao natoron-dray alina ina mofetsona zany rehefa le manao paty reny le apetraka le andray alina reny le paty tsisy manao paty mihitsy vety eto alona andray alina ohatr'izay mihitsy misy Andriamanitra hoe alonao baton fo maraina gagary zareo misy fleurany misy bouton to dia misy fringezabe anankiray atao hoe amonde tena akaikinao zavatra mbola tsy nisy hoe naseho an'Andriamanitra hoe satria nisy olona anankiray hoe mamy be teo anatrehany hoe io tsara fa so dia leson'androany zany tonga dia mamy be anao dia tonga be ohatry ny henoko izy ohatry mamy le voaraina masy dia aloha rectifena dia mbola atao fanatrehantsika ina le mamy be miaraba an'izay mamy rehetra tonga eto aloha zany tsisy mamy anga eto raha mamy erjona mamy ny aina mamy soa tsisy azavy eto sa menatra ny angana tsisy atsanga zay tanan'izay mamy manatrika eto halleloia misy anankiray teka mafitsika eo an Jesosy zay anaran'izay matoa napetraka misy dikany ianao koa manomboka androany terena asiana mamy ny anaranao paster jao mamy tonga dia zay fotsiny nese atao paster maminjiva atao zay aloha fa asiana kely alleloia tena akaikinao mamy hoe eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona hoe tao am'le fanehoan'Andriamanitra hery tam'le fazy voalohany ozy Andriamanitra iza ny fahavalonareo Farao sy ny Egyptiana hidina hitsarany zareo tsy ho avelako izy amatotra anareo na angeja ny fiainanareo fa ho délivrenareo Exode 12 Andriamanitra miteny izany andeha maka ny tany Egypta amin'izany alina zany amono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta le matoa hito tsy hoe saka fa ny lahy matoa sy ny ene fa tsy maty daholo ny saka tany Egypta matoa rehetra amin'ny tany hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy nisy biby fiompy maty ihany koa nisy saka la matoa ihany satao maty ihany koa zany ary ny Andriamanitra ny Egyptiana ho tsaraiko avokoa zany Jehovah
zay le voalohany. Fa taty amin'le faharoa, fahavalo tsy hitany zareo, fahavalo tsy fantatry zareo, fahavalo tany ambadimbadika tany, fa tsy nandrasan'Andriamanitra isy contact, fa vonsaina fotsiny ireo fahavalo ireo hoe andao hanozina ny zanak'Israely. Tonga dia Andriamanitra niseho hoe ty zavatra mbola tsy nisehoko naizana izy, tsy miandry an'zareo mitaraina vao tonga. Kalmenor balama ary kalmenor balaka, sao dia miseho eo dia ho afa balaka eo ianao. Inona ny différence? Le voalohany, fahavalo identifienao, ianao mahafantatra hoe reo manohatra. Fa le faharoa, na ianao ary tsy mahafantatra hoe misy mikonokonona any. Fa tonga dia Andriamanitra izay amin'izay le hoe fanehokery mihoatra. Tonga dia Andriamanitra ny tonga eo mibaravaran'le mpaminany andeha aminany. Ary Andriamanitra tsy miteny hoe audio, tsisy audio zany. Tonga dia vidéo. Tonga Andriamanitra, Balama, eny tompoko, tsy mahazo manozona. Ndray. Fa manino za te hanozona be mihitsy. Na te hanozona renao, reo tsy azo zonona. Lasa Andriamanitra mihitsy miseho présenté any amin'le fahavalo tsy fantatrao. Ndao reto ale mifanafa any ambadimbadika any Andriamanitra miasa. Ahoana moa pasteur le tononkirana hita ty bobola hoe fantatrao fa any ambadimbadika any miasa ahoana moa? Misy an'izay. Le fantatro fa any ambadimbadika any ianao miasa. Hay, ahoana moa pa azafady. Le hoe misy phrase zay. Zafady tompoko. Vetivety. Tsy ohatran'le feoko teo a. Ohatran'ny tsara le mélodie any na koa. dia Le mélodie any koa se. Vaovao ny tanantsika aloha re. Tonga dia eo amin'le ana taty. Tonga dia eo amin'le any ho any. Aiza le tanany e? Oh. mety tsy ho takatro androany Maty mihira. ny antoniza mahazo izaho Eo le izy, eo. ny any fantatro dia any ho any efa miasa ianao. Eo vetivety ary. Kinao marina iny tononkiriny. Tianao ho marina ve iny tononkiriny e? Maleme fanahy. Fa ry Moïse zany, any ho any ianao efa miasa. Ay Andriamanitra tokoa ka ny ambady. Andriamanitra rehefa mijery e. Aiza, iza no izy. Dia misy hoe tonga avy amin'ny Balaka. Zany tena Balama ohatsinona manozana. Que izy Balama. Bon, raha ozina premier degré dia 1 million d'ariary. Raha tianao le ozina le tena le powerful be reny somary miakatra 5. Ny ale tonga dia le lafo indrindra ozy izy Balaka mpanjaka. Lafolafo iny an. Dia Andriamanitra moa amin'ny mission ny sofiny tsy lalidalovana. Fa maninona? Mareo. Tonga dia manao zao sofin'Andriamanitra maheno hoe misy mitady kasika izany namako zany. Dia vao vitsy zay, ngamba ny andeha isainy i Balama hoe hividy fiara indray aloha avy amin'ny vola avy ny zonana. Efa nanao calcul le tafa indray tsika. Tonga dia Andriamanitra no mipotra Balama. Eny tompoko, inona izay ka ataonao? Iza izay kozonao? Ampian'Andriamanitra sao dia mbo hodikodina mantsy. Tsy afaka manozona ianao. Firenena efa nitsofoko rano io ka tsy afinao zonona. Ohatra mahita an'Andriamanitra miteny zany hoe aza midikiza ry dada. Tsy mandaitra fa anareo. Jereva Moïse tsy manteny tsy Andriamanitra. Niza raha tsy fanahany ho any. Tsy nanam-potoana za Moïse satria deja migerer ny zanak'Israely maraina taondro riva, tsisy fotoana ho an'izay. Fa le tsy hanananao fotoana mihitsy ny karakarain'Andriamanitra. Rehefa malemy fanahy ianao,
Ny amin'ny mahafinaritra amin'ny ty sekoly ny toery tia mivaly daholo le fantana be dia be manalizy tsy mbola marina manalizy mbola tsy mbola mitranga io valiny le ao amin'le toetra no misy zavatra tsy mbola omenao dia tsy mireagira Andriamanitra amin'le zavatra antenainao. Alleluia. Tamin'le fahazo voalohany nasian'Andriamanitra maizina Egypta, toerana anankiray ihany nasiany mazava ary efa tamin'izany nisy ny délestage. Angatahana amin'ny tompo mba Madagasikara le kosena tsisy délestage fa nahavariana teo amin'ny toerana misy zanak'Israely ihany no mazava. Enjana indray zany 3 jours tsy éclipse ho an'izay efa manahita éclipse, ny éclipse adiny firy izy zany efa mba nakasary tamin'le solomasy le anety le aza mananina eo efa nisy fa tsy éclipse le izy satria tonga dia maraina atoandro hariva maraina atoandro hariva maraina atoandro hariva maizina foana 3 jours fa nahagaga ery amin'ny zanak'Israely mazava. Rehefa nandroso Andriamanitra aneo zavatra mbola tsy hitany olona dia mitogaka hoe inona ary mbola mihoatra an'izay hozy Andriamanitra hoe tamin'izany gosena no nataoko mazava fa amin'izao tavanao indray no nataoko mazava. Verina avy ny am-pitokana Moïse ohatran'ireny le jiro be le solaire reny todika dia mazava be Yarona mazava be dia mantamo mazava sa tsy mazava zany resaka zany tena mazava le resaka sy ny tarehanao avereno zava-baovao avereno zava-baovao satria nisy fahalemem-panahy ohatrany ahoana ny fomba nanehoan'Andriamanitra an'izay fiovana fanehoan-kery zay rehefa nalemy fanahy Jesosy. Ny fahagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny voalohany rehefa teo amin'ny Jesosy resantsika dia Jesosy Andriamanitra tonga nofo hitany rehetra arao tsara fa rehefa vitany famonjena tao ambadiky ny fahalemem-panahy anankiray satria nanaiky Jesosy hisotro an'le kapoaka tsy tiany teo a-Getsemane. Iny le preuve na fahalemem-panahy anankiray izay niainan'i Jesosy tao aorianan'iny fandavan-tena anaiky ny sitrapon'Andriamanitra iny tanteraka famonjena tsy ny olona rehetra ny sehoany 500 lahy mety teny hoe dia hoana vehivavy tsy ny saina fa nisy vehivavy ny sehoany fa tsy voisana te 500 satria tamin'izany zalahy tsy manisy vehivavy ohatrany tsy misy zany ireo zany rehefa miteny hoe voninahitra n'Andriamanitra fa Marie Madeleine nahitany Jesosy voalohany tsy Marie nahita voalohany fa Jean Marie fa tsy Marie fa Jesosy nampianatra fa tsy le lehilahy na le vehivavy tsony ny important fa le enao manana an Jesosy. Ny rehetra no nisehoany tamin'le fahazo voalohany hoe iny Andriamanitra tonga nofo mahavariana. Tamin'le faharoa ohatrany tonga dia nahiran'Andriamanitra ny olona afaka hita azy 500. Fantatrao mato an'izy Jesosy mato an'ny rehetra fa nitsangana ho an'izy Jesosy tsy nitsangana ho an'ny rehetra fa nitsangana ho an'izay mino azy ary mino fa ianao manatrika eto io mino azy ary mino azy hatramin'ny farany. Misy zavatra miova rehefa misy fahalemem-panahy n'Andriamanitra iaingana. Tamin'le voalohany Andriamanitra tsy maty mato an'ny rehetra zay le resako teo. Avy eo Jesosy nitsangana ho an'izay anaiky azy izay tsy voatery ny olona rehetra fa zay mahatonga antsika mila miazakazaka mitoro filazantsara mba ho maximum ny olona ny andreny vaovao tsara anekeny fa Jesosy no Andriamanitra ary Jesosy no mpamonjy. Jesosy mibaika merina olona maty ho velona indray zay le fahazo voalohany fa taorian'le fahalemem-panahy izy mihitsy no maty dia izy mihitsy nitsangana. Alleluia. Fitiniko izy vetivety rehefa manaiky ianao hanao zavatra tsy tianao fankataovana anatina fahalemem-panahy ohatra anisy zavatra tsy tianao dia famelana. Ianao tsy tia mamela fa ianao tia avela. Sitra izay aretin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Misy ankoa le hoe maladie du premier pas.
fantatrao ve symptôme io za kosa aloha tsy anatan'izay izy ane diso hoe dia hainy bitsika ianao hoe zay manana an' Jesosy manao premier pas ohatrany tsy teo ianao manana an' Jesosy aho manana an' Jesosy aho fa za tsy hanantona azy zay mihitsy zao le asain'Andriamanitra atao mamela mandefitra aizako ve paster andefitra foana ve amin'izay asandratra foana koa avy eo tia koa mety mafy be aminao mety avy amina éducation le izy a miangavy zay nampianarin'ny dadany tsy miangavy zany na efa poritra sy tera rehefa anaty rano tsy miteny mitsy vonjeo aho efa miletika tsy miteny tsy mahazo miteny zay raha zay no mika famonjena rehefa mila vonjy fahadalana daholo zany aleo ohatra mivery aja amin'ny fahavovonjy ty zay be ampo fa maty an-drano mazava ve zany fa misy amin'ny olona iangavy eo ianina ve za ve niangavy any any dia atsiaro ty lesandro amaraintenao hoe ny olona malemy fanahy dia manaiky anao zavatra tsy tiany mba fan'Andriamanitra miseho mihoatra sy maneho hery mihoatra sahoana zany mihitsy hoe tsy zay da fa zia zany mihitsy mety nitaizaina sy nampianana ianao tsy ankana za rangaha tsy miankina manolo zany za koa tsy miankina aminareo fianakaviana zany e tsy miankina fiz'Andriamanitra mila manetry tena tsy mahavita rery tena tsy mahavita tena rery azavady vao mivady tonga dia mananona e manaitra any e tena danza foi tsy vo ty teny-gasy ty mila vavaka tsy havita tena irery zany ianao ny fanoharana nomeny Jesosy a dia membre du corps du Christ ianao fa tsy corps du Christ ianao tavorana maheno tsara hoe tena kaikinao ianao tsy corps du Christ zany hoe fa ahoana paster efa manomboka mivilany zany ianao tsy corps du Christ complet ka ianao membre anankiray amin'ny ao anatiny eo fa tsy ianao le Jesosy kefa hoe corps du Christ que c'est à Christ le corps ianao intestin du Christ ianao et l'auriculaire du Christ anankiray amin'ilay ao anatiny dikan'izay raha manderery ianao tsy mahavita ninninina fa raha mitambatra ireo mahavita zavatra Andriamanitra teneno am'izay no akaikinao tsy vitako rery le izy hoe tsy vitanao rery koa le izy hoe miankina aminao aho hoe ianao koa miankina amiko hoe dia mifampiankintsika hoe dia mifanasoatsika hoe dia ny farana anatin'ilay izy hoe farana anatin'ilay izy hoe miankina amin'i Jesosy tsika hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra dia zay fiankina zay mafy be aminao ny teny hoe za tompoko miankina aminareo fa aza vela matahotra anao so dia tonga dia taimbava no azonao na latsa na eso nefa ampanahina zany ampanahina ny atrehanao amin'ny fiainanao tsy ampozinao mizavatra efa miova ao satria Andriamanitra fotsiny tia hanamboatra anao zany e zany resaka zany reo vedevere fa rehefa tonga Andriamanitra manova lasa olona mamely ianao lasa olona mandefitra ianao lasa olona miangavy ianao lasa olona tsara fanahy matota ianao taloha ianao tsy matota madota ianao tamin'izao fa tsy matota fa rehefa ao Jesosy dia misy zavatra miova ao lasa mpisaotra ianao taloha ianao mipaye taxi be mamerina famerim-bola le receveur raisinao miaraka amin'ny asiana izy sady savainao sao dia tsy ampy tiridirianao izy tsisy fisaotra tsisy ininina
tonga eto nefa aofa fontenanao dia saotra Andriamanitra. Saotra Andriamanitra. Nefa le receveur nanjanao teo nangarianao fa tsy mba nisaoranao akory fa namerina famerim-bola. Dia na pastera tsy namerina izy isaorana ihany ka. Hitanareo amin'izay ny relationtsika amin'Andriamanitra tarafina amin'ny relationtsika amin'ny olona. Dia raha tsy zatra an'izany ianao mety tsy tianao zany za ndray pastera tsy misaotra zany. Manomboka androany ianao terena isaotra. Misaotra misaotra misaotra. Saotra chérie. Tsy maintsy mamola tentsika satria eo amin'ilay tsy tianao, eo Andriamanitra miandry anao. Dia mila manapa-kevitra ianao manao an'ilay izy. Tsy sarotra miteny hoe merci. Tsy sarotra miteny hoe pardon. Tsy sarotra miteny hoe s'il te plaît. Tsy sarotra miteny hoe j'ai fait la faute. Tsy sarotra zany. Fa sarotra zany ho an'ny olona tsy mandeha toriteny. Fa za mahita fandrahoana maraina misy olona be dia be tairin'ny teny, tairin'ny fahamarinan'ny teny mba hiaina ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'izay andrasan'Andriamanitra. Rehefa manaiky ianao tsy hanao intsony ny zavatra tianao, izay le aspect anankiray ny fahalemem-panahy, ohatra fahotana. Tena tianao le izy, mamatotra anao le izy, fa Andriamanitra miteny hoe tsy mety amintsika io, dia noho ny amin'ny fahalemem-panahy ao anatinao dia tsy ataonao intsony. Dingana voalohany zay fa avela sa tsy tianao intsony le izy. Azonareo ve le izy? Raha itemy mantsy hoe vao raisiko ianao tonga samonjy fiainako. Tonga dia tsisy tiako daholo ny fiainako taloha. Mety samy manana fitondran'ny tompo aloha fa za ohatra ny tsy niaina an'izay. Za vao avy nandray Jesosy mbola miady zany e. Fa rehefa eny am-pandrosoana eny kosa dia misy zavatra hitsan'Andriamanitra satria lasa fanirianao ny teo afaka. Izay le lesona. Rehefa lasa fanirianao le izy dia ampian'Andriamanitra ianao. Fa rehetra mbola miteny Andriamanitra afao amin'ity zavatra tiako ty Andriamanitra. Tsy afaka misy tanana maninona ty manao Facebook foana maninona Andriamanitra. Tananao ane iny. Sa tanan'izy aloha iny. Jera. Indra fa mbola jery indray maninona reto tsy mekanjo tsy azoko mihitsy. Rehefa tsy atra dia soro batery. Amin'izay tô tsy mandeha elaka iza batery. Fehezo ny tenanao zany tiako tenenina. Tenaka azo fehezina ane zany hoe. Tenena izy aza mody fanina eo ianao hoe. Azo fehezana zany hoe. Alléluia. Hoy Jesosy eo amin'ny Jona 6:55. Nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Ao aorian'ny fihinanana ny tena fihinana sy ao aorian'ny fisotroana ny tena fisotro dia velona ao anatinao indray ny fiainan'Andriamanitra raisinao rehefa avy nandray an'i Jesosy ianao. Io fiainana io zany efa ao anatinao fa velomin'le communion. Manamora ny fahafahanao miaina le fiainan'Andriamanitra efa ao anatinao. Lasa mianatra ianao. Manampy zany ny fisian'ny communion ahatonga anao ho mora malemy fanahy tahaka an'izay niainan'i Jesosy sy naseho an'i Jesosy. Ary tadio fa raha vao miroso amin'izay antsitrapontsika dia mampahazo aina ny fanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fisehoany ny fanekenao hiaina fahalemem-panahy. Anankitelo ny endrika ny fahalemem-panahy jerentsika androany dia miditra fandraisantsika. Voalohany, manaiky ianao ny anao zavatra tsy tiana. Le mitovy amin'iny fa mifanipaka fotsiny manaiky ianao anda zavatra tena tianao be atao. Fa lavinao le izy anka. Tsy izay ny fanarana miaraka amin'ny tompo. Ary le fahatelo mila karazan'olona ianao mpankafy ny fanatrehan'Andriamanitra. Tia fanatrehan'Andriamanitra. Tsy ny zavatra azo ny fanatrehan'Andriamanitra hovaina, fa ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy na mbola tsy manova ninninna ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao ambadika izay hony, reny le lista be dehibe ny tanysaintsika teo, jerentsika teo reny, tonga dia miseho mihoatra Andriamanitra. Dia ny fisehoana moatra mbola afaka miseho mihoatra kokoa noho iny indray. Dia amina miracle sy dia mbola afaka amin'io zavatra mbola tsy fahita indray. Dia reny ilaina satria le fisehoan'Andriamanitra eo aminao, tian'Andriamanitra amonjena olona any ambadimbadika any tsy hapozinao. Amen. Le miracle hitranga zany tsy ho anao rery, fa le miracle hitranga anova olona. Tena akaikinao le miracle hitranga hoe tsy ho anao rery hoe, fa anova olona ny ambadika any hoe.
Taontsika hitsangana risotra ny tompo. Avao foana tanao dia isaora Andriamanitra ny fona manontolo. Ankasitrao izy. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Menao anay androany ny tokom-pisehoana sy ny tokom-panehoana. Atonga anay Jesosy anana antoka. Fa raha nijoro tamin'izany Moïse dia tena nahazo aina ianao ny seho mihoatra. Indrindra Jesosy ny fahalemem-panahinao ny tondra zavatra vaovao ara-pisehoana ary ara-panehoana hafa kely teto ambony tany. Verina izay amin'ity maraina ity. Miaraka amin'ny hetahita sy faniriana iaina n'izany fahalemem-panahinao izany izay fatao anatinay. Mba manomboka androany maraina mianatra manao zavatra tsy tiana ary mianatra mandaa zavatra tiana. Reo rehetra dia misy arofaniny sitraponao izay teny avy aminao mamaritra ny zavatra azo atao sy ny tsy azo atao. Ary indrindra mba ho ao anatinay ny hetahita sy faniriana tena iombona ny fanatrehanao, ho tia ny fanatrehanao, mihoatra noho ny zavatra entiny fanatrehanao. Tsaroviny tsirairay avy izay tonga eto androany maraina amin'ny alalan'ny fandraisana sy fiombonana androany, amin'ny alalan'ny fiombonana latabatra aminao tompo, mba ho velona ato anatinay ny fiainanao ary afaka hanao application an'izany zay amin'ny androm-piainanay, mba ho malemy fanatahaka anao zay Jesosy, fa zany nasainao ny anarana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny alina izay namadianan'i Jesosy rehefa niara sakafo tamin'ny mpianatra izy dia vita ny sakafo dia nandray mofo sy ranom-boaloboka tanaty kapoaka izy dia niteny hoe raiso hano izy tia ny tenako izay nivakiana ho anareo, zao natao izy ho fahatsiarovana. Nanomboka teo dia ny zavatra niova tao amin'ny mpianatra satria ny nazavain'i Jesosy toy izy izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Amelombelona ny fiainany Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisana indray andro amin'ny maraina. Mandraisa dingana tsara ao ambadika zavatra ataontsika mpinono sy miaraka amina révélation zao. Azahoanina sotroina fotsiny ilay izy hampahazarana fa ataovy misy hetahita misokatra ao anatiny io. Tompo, le fepetra ndresana momba le fahalemem-panahy be deaibe teo ireny tena te hiaina an'ireny sitrano amin'ireo karazana toetra manakana ny fahalemem-panahiko tsy hampahazo ainanao. Fa rehefa nikapohana ny tenan'i Jesosy dia nidiakapoka taminy no nanasitranana antsika. Sao razy. Saotra betsaka Jesosy fa nofonao miditra eo amin'ny vatanay, miasa tao anatinay. Amin'ny fomba sy takatry ny saina, miasa tompo, nofonao atao anatinay. Saotra fa zavatra nasainao atao ny fandraisana. Misaotra ny amin'ny fiainanao efa atao anatinay. Misaotra fa iseho indray ny fiainanao avy ato anatinay. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisin'i Jesosy ihany koa ny kapoaka nisy ranom-boaloboka. Dia zao ny teneniny hoe tia ny kapoaka ny fisaorana ozy izy izay raha fanekena vaovao nalatsaka ho famelana ny eloko ny maro. Misy fisaorana, misy famelan-keloka dia fanombohan'ny testamenta vaovao, fanombohan'ny programa vaovao izay nomanin'Andriamanitra ho ahy sy ho anao. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mifona aminao izay. Mifona aminao izay satria misy fotoana bloqué eo amin'ilay hoe tsy tianay atao ilay izy nefa sainao atao dia tsy mankatoy izay. Misy fotoana ihany koa zavatra efa teneninao hoe tsy tianao dia tsy vitanay ny mampanaiky ny ao anatinay mba tsy hanao an'izany. Zany mihitsy no iverenay androany. Ary misaotra betsaka fa amin'ny alalan'ny rahanao izay latsaka tao Kalvari manana fanantenana izay fa afaka ny ovavela heloka. Dia misaotra Jesosy fa misy zavatra miainga vaovao, miova ary afaka manomboka vaovao indray aoriana ity fotoam-pandraisana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa voavela ny eloko ao. Voavela ny koa ny eloko amin'ny anaran'i Jesosy. Sao razy.
ao fontanao dia mankasitranaandriamanitra ny fonao manontolo isaory azy fa isaka misy latabatra mivelatra dia misy zava-baovao foana tian'andriamanitra isehoana tian'andriamanitra aseho mankasitra fa isan'izay niombona latabatra tamin'ny tompo indray tsika tsiraray avy tonga eto mety heverinao fa mofo jus de raisin le izy fa misy zavatra ngeza be ao ambadikiny zay ny anton'le ialoavany teny le izy a vao irosony ary mino fa manomboka androany maraina izy farisihana vaovao anatinao ijoro eo amin'izay toetra n'andriamanitra efa ao anatinao zay amin'ny anaran'i jesosy nanononako a fa tena malemy fanatiko ianao amin'ny anaran'i jesosy nanononako a fa tena malemy fanatiko ianao amin'ny anaran'i jesosy nanononako a fa tena malemy fanatiko ianao ary zay fahalemem-panahy zay a dia ao atokantrano no aseho zay vao hita tara ambokambony le aty am-piangonana sy aty amin'ny asa fanompona fa ny tena gros du travail a dia ao a tanàna dikan'izay ao arinandro amin'ny maraina dia ho tokantrano feno fahalemem-panahy ny tokantranonao amin'ny anaran'i jesosy eny ambavahady dia efa to dia misy fofona fahamamina re mihitsy ny hoe ody afa mamo mody alleluia tena kaikinao raha tsisy an'izany eny aminareo hoe dia amboleo e eny koa tsy miteny ndre sambatra zay efa miaina amboleo ny ianao rehefa aveo dia efa to dia tonga ao an-trano to dia taovy mahafinaritra ny ao an-trano ary manity izy ordire ty io mihitsy ny tsy tianao kitiana danambaka ty dia danao manary ale izy fa ho gaga ny olona hoe firy taona zay nanambady tsy mikitika azy ordire zany izy fa nisino fina nampianarin'ny pastera anareo any tsy pastera nampianatra antsika teto fa jesosy nampianatra ny toetrany dia tsy mila miteny hoe niverinavy nanary ordire tsy tiako a mbola zay koa mantsy mbola zavatra anankiray hafa koa tena kaikanao tsy miteniteny hoe atao fotsiny hoe iainana fotsiny hoe dia tandremy sao dia hoe eondray zany dia hoe hitanao nga zany anary zordira teo tenenina kaikanao na tsy hitanizaniza arany hoe dia miovitsika hoe tsy rehefa raikitra ny fifandirina za zao zao zordira zao tsy tamin'ina zao mba nandray izy ary ny andray an'io rehefa tsisy mety mandray ivangongo ao nge io e tranonao ane io e tsy haiko aloha fa za mbola tsy nanazy zordira tany aminareo zordiranao ane io e azareo ve zany aza atao mataitra mety tsisy mireagira matetika koa ny olona rehefa miova ianao a tsy tonga dia mireagira eo ny eo hoe niova izy oe aloha verantsika ny hoe niova izy matetika tsy ohatr'izay ny ao an-trano fa matetika efa niova ianao tsisy mahita dia efa tena asehoana mihitsy ny hoe niova tsisy miraharaha satria ozy izy amin'ny baiboly ataovy tahaka ny ho an'ny tompo miova fotsiny azandrasana ny hafa io fa velao fa hovain'andriamanitra ho azy eo foana io rehefa ianao ny décide tsy hoe manao choix fa décide hoe tompo ty zavatra ty a tsy mety aminao izy aloha tsorika ohatra mbola mahafinaritra anahy fa tena tsy ataoko tsony jery andriamanitra wow zany ve ny ataonao eny tompoko io ary hoe fehezo ny tenanao fehezo masonao fehezo mombanao ray manontolo amen da tsika teka mafisaranao jesosy mahazo toerana vetivety a anao fanatytsika dia misy pastera mitsangana eto a miresaka eo izy dia enonao fotsiny zay resahany aloha dia Alleluia. Vonina iaina ianao ho tantaraiko tay jesosy tsika rehetra programmatsika dia misaotra an'andriamanitra ny amin'ny fotoana androany a teto amin'ity toerany ty a raha nafinaritra anao ny androany dia verenadray amin'ny latsinainy amin'ny fito eto dia talata koa mbola misy a amin'ny larobia koa mbola misy eto a dia anasanatsika izany fotoana rehetra izany a ny fotoanan'ny sekoly a latsinainy a sekoly
famahana olana sy ny talata sekolin'ny fanasitranana ary ny alarobia sekolin'ny fitahipana sy ny fanambina toetra dia anasanatsika ireo fotoan'ireo amin'iny herinandro iny programatsika efa fantatrao a somatsika etsy amin'ny trampokon'olona ihany amin'ny efatra ny fotoanatsika fa ny asabotsy moa aizy bola tsisy nanao réservation reto olona reto any ambomanambola fotoanatsika amin'ny sabotsy 23 décembre amin'ny herin'ny androany a efa manomboka izy ohatr' zao amin'ny 7 ora ny fotoana no manomboka krismasy mahagaga sady fotoana manokana iarahantsika misaotra ny tompo a ny amin'ny zavatra rehetra makasitraka azy a ny amin'ny fitondrany ary araka nefa nambara amin'ny mpanompon'andriamanitra anetanana atsika ny ezaka atao manokana manomboka anoizana n'izay fanatao ho an'ny fananganana ny centre hvkl any amin'ny bypass dia mba tsika rehetra mba miparticipe ao anatin'izany a aza atao hoe matiantoka be anao raha ohatra ka ho avy amin'ny fotoana io fa misy anjara boriky ataonao anatin'ny fanefana fanatanterahana n'izany fananganana ny centre eny amin'ny bypass zany a dia araka nefa nambara 60 000 ariary a ny olo-dehibe ny vidim-pidirana dia 50 000 ariary raha ohatra ka akizy a dia entanitsika rehetra ty herinandro ty zany efa mba tokony efa mba fatapatatra ny isatsika efa mba tokony efa mba hita dia mba tsy dia anahirana be satria nanafatra mihitsy le olona tompon'le toerana hoe alefa somelo le réservation fa sarotra be ozy izy raha ohatra ka amin'ny ora farany nareo miteny 300 dia zay no anafarana atsika samy mandray anjara ho tahin'andriamanitra ianao akoatra zay a ny programa atsika dia fanambara ihany koa fa manana fotoana manokantsika amin'ny 31 décembre alleloia tianao zany 31 décembre manana fotoanatsika fa tsy mandra-parain'ny andro le izy a fa adiny roa ihany amin'ny efatra ka hatramin'ny enina lahady arivo io a etry amin'ny trampokon'olona dia anasanatsika fitoampisaorana anomezam-boninahitra an'andriamanitra dia misaotra an' jesosy tsika ny amin'ny ity taona ity a dia miaraka mamarana ny taontsika miaraka misaotra an'andriamanitra zoma ao amin'ny trampokon'olona sabotsy a trampokon'olona alahady a trampokon'olona telo andro misesy ireo anaovantsika fisaorana tena mafonja ho an'andriamanitra ny amin'ity taona ity a satria efa niasa andriamanitra teo amin'ny fiainanao ary mbola hiasa izy amen ndao itsanganaritsika aijiro ny tananao dia dao ivavaka ho an'ny fanatitra ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i jesosy a manome voninahitra anao zay dia misaotra ny amin'ny fahasoavanao a misaotra ny amin'ny fahafahanay rehetra mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao ianao ny tasy nanambina ny tsirairay avy ary miveriny zay manome voninahitra anao amin'ny fanatitra amin'ity androandroany ity tsy mitady zavatra betsaka aminay ianao andriamanitra fa hoy ny voalazan'ny teninao hoe ny mpanome amin'ny fifaliana no ankasitrahany zay rehetra netiny tsirairay avy teto anatrehanao androany dia mba akasitrao voninahitry ny naranao ary mba hahita ny fankasitrahanao ny tsirairay avy zay rehetra nitondra ny ampahafolo-karena na sakrifisy na fanatitra tamin'ity androandroany tya dia aoka mba hahita ny tananao koa izy sy ny fankasitrahanao andriamanitra ary makasitraka manontolo ny amin'ny fotoana ny amin'ny fahafahanay mbola niara-ny ombona taminao teto amin'ity toerana ity androany voninahitra tolotra eo anao amin'ny anaran'i jesosy amen teako tsika me voninahitra an'andriamanitra eo am-pitsanganany antsika dia ataontsika hivavaka raha amin'ny anaran'i jesosy a ndretsy andriamanitra rehefa avy niona taminao tamin'ny alalan'ny tenao andriamanitra dia vony zay andriamanitra ny anova ny fomba fijery sy ny fomba fisainany andriamanitra tsy andrasanay fivoahany eo amin'ny varavarana andriamanitra amin'ny fiovana fa amin'izao fotoana zay ananganany an-tanan'izao andriamanitra dia manaiky izay andriamanitra niova aneo anao anaraka ny sitraponao anao zay tianao andriamanitra fantatry jesosy fa ny zavatra rehetra eto ambany masoandro dia manana fahataperana fa ny zavatra tsy tiana hifarana mandrakizay dia ny fiankofanay eo anatrehanao andriamanitra aoka olona mazoto miankohako eo anatrehanao izay andriamanitra satria amin'ny fotoana izay anapahana hevitra fa hiankohako eo anatrehanao izahay dia eo ny fanamboarana sy ny fanitsianao andriamanitra ny toetranao dia afaka raisinay rehefa manaiky izay ny anaisotra izay toetra tsy sitraka ao rehetra eo mifonay andriamanitra azy eo amin'ny fiainanay ka ahafahany toetranao miditra avy hatrany mety tapitra mozika
mety tapitra ny fiderany, mety tapitra ny tenin'ny olona, mety tapitra ny tehaka, mety tapitra ny ika sy ny oby. Tahaka an'izany rehefa ny ika teo manodidina ny mandan'i Jeriko dia misy fetra ny fihikan'Andriamanitra. Fa tsy nandritra ny 10 taona 80 taona dia ny ika foana. Fa tamin'ny fotoana rehetra nefa ny andrasanao Andriamanitra dia izao hoe fiangofana tsy mety tapitra. Tsy tokony asiana paozy ny fiarahana aminao Andriamanitra, fa ny fotoana rehetra izay omenao anay Andriamanitra dia ko fotoana ifandraisanay indray aminao Andriamanitra tsara indrindra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka, dao antsika namafy sy anavao ny fanolorany tena antsika ho an'i Jesosy. Androany dia tsy avelantsika ho tapaka mihitsy ny fiangofantsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa ndreto izay Andriamanitra iaraka iteny amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Alleluia. Raha tapitra ny mozika vita ny fiderana, indroa manantonana tian'olotra izay mendrika anao, tian'olotra izay mendrika anao, ampifany fona. Maferitsika anao raha tapitra ny mozika vita ny fiderana, tapitra ny mozika vita ny fiderana, indroa manantonana, tian'olotra izay mendrika anao, ampifany fona. Tirayani tupo, Silekanto amini, Sizani wajasana, Famyotizani tupo, Antena nawami, Kifuku nuterena, Ifuna cuida fautaku, não te socio, não te socio, e não me vem nunca, não te socio. Tirayani tupo, Famyotizani tupo, Famyotizani Jesus. Famyotizani tupo, Nifuku nuterenao, Nifuku Jesus nuterenao, Nifuku nuterenao, Tina uvaira nifuku, Tina uyuva nifuku Jesus, Nifuku nuterenao, Nifuku nuterenao, Nifuku nuterenao. Alleluia. Indro mi ferina bianco kindra, Ami não te socio.
Sitako no sitaku Nyeri no eriku Tizaitiku fazaitina Tifeftu fafevichao Atawa nyeri sitapuna Faradilala now Faradilala no lala ku Rani sitaku Nyeri no eriku Sana no bana elia Tizaitiku fazaitina Tifeftu fafevichao Atawa nyeri sitapuna Quinda na taura que Jesus Quinda no taura ku Defendendo no Tina Via de casa tentar o design Quinda no mampahazo Sabotsy aina Sitaku Nyeri no eriku Sanado Tizaitiku fazaitina Tifeftu fafevichao Atawa nyeri sitapuna Hallelujah. Mino fahitantsika ny Tompo. Amen. Misy fotoana tena hoe potehana ianao, potehana dia tia hamaly ianao, dia niantso amin'ny pasteur tamin'izany. Efa mpiara-miasa moa zany zay efa tato amin'ity raiky ity dia tsika eo izy tsy mahazo miteny, tsika eo izy tsy mahazo mamaly, mafy zany fa rehefa misy olona afaka mampahery ianao hoe possible le izy dia afaka ajoron'Andriamanitra ianao. Mahatonga apatsy efa fanamasina an'izany mety nitenen'izany tanko pasteur tamin'izany fa eto milaza aminao hoe possible le izy, aza sarotina le izy fa possible zay efa nitenen'i Jesosy tsy azontsika atao aza atao mavesatra aminao. Eto manambara aminao aminaran'i Jesosy, anapiko anao, anapian'Andriamanitra anao fa miaraka amin'i Jesosy ianao vitanao io fa calme fotsiny, calme fotsiny. Tsisy olona mavita manapotika amin'ny fiainanao zany tena marina. Ny zavatra hitan'ny masonao fotsiny mety hoe rava hita maso fa ny ao anatinao tsy possible ho rava. Ary fifikiranao amin'i Jesosy dia hiteny lavitra. Avy eo indray asiana mamelona izay manapotika indray, tsy vita indray zany fa zisy pasteur ataovy izy fa mahasoa zany. Dia androany koa milaza aminao minaran'i Jesosy zay tokony ho ataonao dia zangatanandro nda natao zany fa mahasoa anao zany ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona tokony ho avela any avelao izy, mety tsy tianao le amela satria mety manana ny rariny ianao na manana raison ianao tsy midiscuter raison fa mampafantanao fotsiny hoe sao dia le zavatra tsy tianao mihitsy no andrasan'Andriamanitra ho ataonao. Hifarana ny taona tsy noho ny amin'ny fifaran'ny taona
fa noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra tonga mamangy antsika androany maraina dia hitanao Andriamanitra. Drafato saotranao zay Jesosy, Andriamanitra ianao. Misy fotoana mampanao anay zavatra tena hoe ohatrany tsy zaka, fa misaotra betsaka fa miaraka aminay ianao manohana anay, misaotra betsaka fa manangana ianao dia miréconforté ianao dia mi-encouragé ianao dia tena hoe ohatry ny olona anankiray eo akaikinay miary tena zay mihitsy moa ianao. Ary zany no angatahako azy rehetra manatrika eto Jesosy, tsy voatery hoe tsy maintsy nandalo zay lalovako izy, fa raha misy manam-pahasarotana miatrika eto amina zavatra takinao nefa tena hoe mavesatra le izy, ohatrany tsy ho vita le izy androany maraina Jesosy, amin'ny alalan'ny fandraisana sy ny fiombonana aminao, aoka izy fiamorana sy fitsorana ao anatin'ny fonay, fa mila anao zay teneninao no mahasoanay, tsy ny fahatsapanay fa zay lazainao. Raha misy olona manatrika eo Jesosy manana difficulté, raha misy olona manatrika eo Jesosy ka manana difficulté anao zavatra zay tsy tiany nefa tena eo ny andrasanao azy androany maraina Jesosy, mba hampio izy, hampio izy mba tsy hoe hiale dia ohatry ny isan'andro amin'ny fiainana fa mba tena misy décision prise, mba tsy hoe raha raika tany no fitoriana androany maraina, fa mba izy fiovana sy tsapaitanana, fa niadana sy ho sambatra ny eo ambadika izany dia zay ihany Jesosy, tsaroviny tsiraray avy ny zanakao zay tonga eto, ampio tompo zay tsiraray avy, ary nizanizany ko tonga eto ninona mety mba antona tongavany ety tompo, ao ny matery mety fahasalamana asa tsy haiko inona, dia tsarovy amin'ny indra fona zao fivreny zao, tsaroviny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Manona fiadanana amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy, mandehana efa mpikarakarana an-tsara indrindra ho anao Jesosy, masonao mety tsy mahita fa manomana an-tsara indrindra ho anao ny Andriamanitra, tsy mamelanao rehery zany izy, ary tsy mbola nisy fotoana ka namelanao rehery zany izy, lainga ny devoly zany miaraka aminao ny tompo, eo anilanao izy, ao anatinao izy, ampandresy anao izy, amin'ny anaran'i Jesosy nanononako marina aminao ny teny tompo hoe arindro izao ombanao mandraiky ariva, ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zareo no fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao, ary no fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo, amen. Halleluja. Tany tompo daholo ny tanora mbola mijanona vetivety azafady noho ny amin'ny fotoanany miaraka amin'ny tanora jusqu'à 10h30 ny ambiny rehetra mba hiangaviana to dia avy hatrany dia mandeha mody. Dia mamonjy toerana ety somary aloloha akavana anatiny tanora zavaty, zay matsiaro tena tanora na efa ny inscrit na mbola tsy inscrit fa tefa hiditra anatin'ny dia ny réservation ato amin'ny akavia ato amin'ny pasteur Vololona, afaka tonga dia manao réservation tsika fiomanana amin'ny zavatra rehetra, io manangan-tanana izy mitana stylo maitso io izy io, afaka mandray réservation izy androany.